seza fa efa ho avy eo ihany ny seza rehefa avy eo dia ialana tsi indrindra ny fikorontanana vokatr'izay seza zay. Ya, lasaritsika ny hojerenandroany araka nefa hitantsika tany amin'ny pub isan-karazany tany a dia momba ny Illuminisme. Inona ny antsoina hoe Illuminisme zany a, zay no jerentsika eo amin'ny sehatra kristiana. Fa rehefa mijery amin'ny dictionnaire anao nge mba misy olona mandray olona kely dia miteny zareo miandry kely amin'ny seza fa efa feno ry mbola misy anankiray azo petrana simba ay miandry kely dia ve teny azafady mba teny eo rehefa mijery amin'ny dictionnaire grand robert ohatra ny hitako hoe fiavlandrina fa nlaroso ihany koa dia ohatr'izay ihany fandehany rehefa mijery ny dictionnaire dia zao ny famaritana anaovany azy, tsy adikako amin'ny teny malagasy le izy satria jerentsika ohatr'izay fotsiny a. Courant rationaliste du 18e siècle italien correspondant à la philosophie des Lumières en France. Zay zavatra fisainan'ireo olona ho jerentsika io rehefa avy eo a, fisainan'ireo olona zay misaina mandeha amin'ny herin'ny saina zany a tany amin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo tany a no amaritan'ny grand robert ny atao hoe illuministe. Somary manakaikikaiky amin'ny eritreretintsika amin'izay a ny faharoa, ny famaritana faharoa hoe doctrine mouvement de certains mystiques Swedenborg sy Böhm dit illuminé, zany hoe fotom-pampianarana olona zay mieritreritra sy mandeha amina zavatra fahagagana sy zavatra tsy voajanahary zany fa zavatra mahagaga ohatr'izany a antsoina hoe illuminé. Io manakaiky kokoa azy a. Dia ny fahatelo a raha miresaka psychologie le izy dia hoe exaltation pathologique. Zany hoe karazana aretina mitondra ny olona miakatra dia arahana fahitana, rahana fahitana mahagaga zay zany le izy a. Dia ireo roa faran'ireo manakaikikaiky antsika kokoa fa matetika le voalohany koa mahaliana anareo dia resantsika hoe ny tena marina zany tamin'ny taona 1975 tany hoany a no nisy karazana ordre na société fikambanana miafina izay naoriny Tompo io tany Baviera tany France namoronany azy a. Dia ireo mpikambana ao aminy zany ny antsoina hoe illuminé, zany hoe le mpikambana ao anatin'io société miafina io a, fiarahamonina miafina io a, no mieritreritra ny tenany hoe izy zany no mahazo sy mahita zavatra ambony kokoa mihoatra noho ny hafa. Zay ny antsoina anazy hoe illuminé zareo zany satria mahita zavatra mihoatra noho ny hafa. Dia hitantsika hoe rationaliste ry zareo, zany hoe tena mandeha ara-tsaina kokoa zareo a. Dia ny tena tanjony a dia miady maizina mba hiparitahany mazava. Zay zany ny tanjony hoe miady amin'ny herin'ny maizina. Samy manana ny maizina moa io a, fa amin'ny ankapobeny azy hoe rehefa zavatra tsy ara-tsaina dia maizina zany.
ka ny tena nampoahany sy natafita ny projet any zareo. Zay ny projet anytokana tena tafita dia tamin'ny révolution française tamin'ny 1795 dia mipoka tsara ny nataony fa avy teoriana tsy tena enoenontsolo loatra. Ny tena tanjony dia fanampitehana ny kristianisme sy ny fivavahana, ny cléricalisme, ny vondron'ny mpisorona zany ny amin'ny resaka ino moa fisorohonana amin'ny katolika, cléricalisme reny zany ny tena tiany ompitehana ao anatiny dia eo ihany koa ny mandravany saranga. Dia hitantsika efa tamin'ny révolution française nitapitra ny resaka mpanjaka teo amin'ny frantsay fa nanomboka république amin'izay ny frantsay taorinan'izay dia zareo reo no mandravan'izay dia izy ny teaka fanjakana, zareo ny teaka fanjakana, Jean-Jacques Rousseau, ry Voltaire, ry raha mahay ny tantaran'ny frantsay tsika dia ohatr'izany. Dia ireo le antsona tateoriana hoe Illuminati, ireo natsoina hoe Illuminati, dia ireo ny razambean'ny franc-maçon rehefa avy eo. Zay ny zavatra misy. Dia mahaliana anareo zany fa tsy mahaliana ny gasy maimbe mihitsy zany satria tsy makay izany. Gasy maimbe tsy matahotra an'izany dia tsy miresaka be an'izany tsika fa any ampiran-kafonareo no mahita azy. Ny idirantsika dia le illuminisme eo amin'ny sehatra kristianina. Zay zany no hojerentsika ka hojerentsika ny tantarany. Ohatry ny ahoana reo illuministe malaza sy ngeza be teo amin'ny tantara ny andohany ity dia ahafahantsika mahita tsikelikely an'izany atao hoe illuminisme zany le izy rehefa eo amin'ny tantara. Ny illuminisme zany rehefa faritantsika izy eo amin'ny sehatra kristianina dia hoe fotom-pampianarana ara-panahy mahagaga, mystique, mahagaga mifototra amin'ny finoana ny fitsolovana anaty avy amin'Andriamanitra mivatana. Zany hoe Andriamanitra zany dia milluminé, zay le hoe fitsolovana anaty, milluminé ao anaty mivantana ny olona, miresaka mivatana amin'ny olona, mifandray mivatana amin'ny olona. Zay no finoandry zareo hoe Andriamanitra dia afaka miresaka mivatana amiko. Dia zay finoanan'izay dia tsy maintsy misy fahagagana moa zany ao anatiny satria tsy ny olona rehetra no mahazo an'io fa zay illuminé ihany. Ny olona sasatsasany ihany no mahazo an'io fa tsy ny olombelona rehetra na ny kristianina rehetra kory. Zay zany ny tena azo maritana ny antsoina hoe illuminisme, fotom-pampianarana spirituel dia mystique. Dia ny fototry ny finoana zany dia hoe Andriamanitra miteny sy manome hazavana mivantana amin'ny olona avy ao anatiny. Tamin'ny taonjato voalohany dia efa nisy izy io tamin'ny andron'ny apôstôly dia ny voalohany nalaza indrindra tamin'izany dia le antsoina hoe Serente dia azo lazaina hoe agnostika ihany izy azo lazaina hoe io no nitoerin'ny Jaune tao amin'ny epistile, Jaune voalohany indrindra lay tsy mino hoe tonga novo Jesosy Kristy sy le antsoina hoe antikristy zany io Serente io le olona zay toerin'ny Jaune ao amin'ny Jaune voalohany, le milaza hoe tsy nahita ny olombelona, le milaza hoe sy zavatra ohatran'izany rehetrarehetra. Tamin'ny taonjato faharoa indray dia nisy an'izay marka valentinien zay. Marka valentinien indray ny tena tanjony zany dia maminany ho an'ny tamin'ny vehivavy zany eo amin'ny sehatra vehivavy izy zany ny tena maminany, manomboka amin'ny hoe ianona ny vadinao, dia matoy amin'ny fiainany vehivavy rehetrarehetra. Dia zay ny ataony dia fantatsika nefa ny tao anatin'izay zany fa misy fanararotany kely amin'ny vehivavy ny zavatra nataony marka valentinien tamin'ny taonjato faharoa. Dia maningana ihany tsika zay lehibe no resantsika tamin'ny taonjato faharoa ihany dia nisy montanisme tiany anisan'ny malazalaza kokoa amin'izy rehetrarehetra zany
ny montanisme zay montanus ny anaran'le olona mpamorona azy dia i montanus zany a nanohatra foana ohatr'izay foana ny Andohany zany hoe manohatra an'le fombafomba am-piangonana tsara ny Andohany a hoe fombafomba fotsiny am-piangonana fa tsisy zavatra ara-panahy de laza izy fa izy Pentecote vaovao a de ho avy ny parakleto de laza izy fa izy tena no parakleto ataontsika ny parakleto ny fanamasina hoe izy parakleto hafa isolo ana rehefa lasa ao Jesosy Kristy de ozy izy hoe za io de vokatr'izay a de ny tanjony zany de manaiky ny soratra masina ihany izy fa miampy an'le fanambarana vaovao avy aminy satria izy fanamasina de izy zany no afaka miteny hitanareo zavatra tsy vaovao zany zany hoe hatram'izay ny olona nitady foana hoe te azo teny avy amin'ny fanamasina ka raha misy olona anankiray milaza ny tenany hoe parakleto de mipetraka tsara mihitsiny zany hoe izy no avy amin'ny fanamasina ngamba sokafana kely ny antsy ohatra mipoka be tsika zafady de zay ny atao hoe illuminisme zany de ny de efa resantsika mamaky baiboly ihany izy mino soratra masina ihany izy fa mbola misy fanambarana vaovao hafa akoatran'izay de ho resantsika moa zay ny faraparany ihany tsika tena hiditra be am'izay amin'ny voalaza ny baiboly momby zay fa etsika no mbola mijery ny tantarany illuminisme fotsiny ny ataontsika de ny montanisme sy ny illuministe amin'ny ankapobeny de tena olona spirituel be tena mijery anazy anao tena ohatrany tsy olona fa ohatra vongram-panahy mandehandeha zany hoe tena ao tsara mihitsy izy de mampitsiriritra hoe mba te ohatr'izany a zay zany ny mampiavaka foana ny illuminisme ara-panahy be izy ary izy koa perfectionniste be tena rehefa zao de zao tsy hitanao hoe ty ivelany mihitsy hoe mba misy adisona na agegegena kely na daladalana kely fa tena olona ara-panahy be de olona tena hoe tanteraka e rehefa jerenao ty ivelany izy de olona tanteraka tena hoe izy defa natratra ny fahatanterana eto am'izao tontolo zao zay zany a ny mampiavaka foana ny illuminisme amin'ny ankapobeny a de io koa zany tena ironany a nanomboka tamin'ny montanus sy ny toy amin'ny rehetrarehetra de milaza ny fiverenan'ny Kristy foana izy zany io tena mahalina be anazy mihitsy ny resaka eskatolojina ny fiverenan'i Jesosy Kristy hoe efa iverina ny tompo a ka de ahoana ny fetrehan'izay miatrika an'izay de ry zareo koa amin'ny ankapobeny tena le antsoina hoe ascetique ny ascetique tena olona mampijaly tena be tsy manambady mifadianina matetika zay fampijaly tena rehetrarehetra zany e satria eritreretina foana hoe rehefa arakaraky ny ampijaliany tena no mampiakatra ny ara-panahiny a de mahatonga anazy tena olona spirituel tsara satria zay ny tanjony zany hoe spirituel foana izy zay a amin'ny ankapobeny ny montanisme sy ny illuministe rehetra de ry zareo ihany koa moa zany de legaliste io le resantsika hoe zay maperfectionniste azy ara-panahy tena manara-dalàna be tena ary izy sarotiny mihitsiny a amin'ny resaka lalàna io zany a fa tena legaliste be manara-dalàna be mihitsiny a ny illuministe carré be izy de le makarekare azy moa zany iny tena le zay voalaza lay montanus le pitariky le mahazo fanambarana direct avy amin'ny fanamasina zay voalaza liny foana no arahany zareo zay a ny montanisme tamin'ny taonjato faharoa io zany anisan'ny fantatra indrindra de io tena ahitana hoe typique io no ahitana ny karazana illuministe amin'ny ankapobeny reo daholo izy soratra masina ny amin'ny fanambarana vaovao a de spirituel be ry zareo a perfectionniste izy a tiany be mihitsy ny resaka ny fiverenan'ny Kristy hoe efa ho avy Kristy de la mitandrina mihitsy efa tena akaiky mihitsy izy jereo fa tena efa tany amin'ny taonjato faharoa zany ny efa nieritreretin'ny kristiany efa ho avy izy tena efa akaiky de tsika koa am'izao fotoana zao rehefa mijery hoe ny zavatra misy ny jerentsika de efa akaiky mihitsy izy fa ny
midikany hoe fa kay Kristy dia toa hoe po tiany Jesosy Kristy ananatsika isan'andro lanan'ny kristianina rehetra nanomboka tamin'ny andro ny mandra-piveriny a ny fiandrasana azy. Satria raha hiditra kely amin'iny aho hoe le izy anie tsotra e milaza aminareo fa raha fantatrareo hoe amin'ny herinandro Kristy no avy a dia tsy manao an'le programmanareo amin'ny herinandro tsononareo marina za sa tsy marina. Tsy maintsy eritreritana izay hoe ho avy Kristy dia avelanareo daholo zavatra sisa rehetra fa le izay ny tiany tompo ananana hoe tsy le amin'ny herinandro ihany fa fiainantsika mihitsy izay hoe avelao any ty zao ty fa mandalo ty fa le fiverenan'ny Kristy jerena satria mandrakizay dia tokony izay fiainantsika zany a ohatrany hoe ho avy zao foany Kristy zay fa tsy hoe manday izy akory hoe tamin'izany tonga nefa tsy tonga akory dia zao mbola tsy tonga ihany zay fa zay zany mampiavaka ny Illuminisme amin'ny ankapobeny a dia ascétiste izy a mampijaly tena légaliste ry zareo. Dia ohatrohatr'izao zany ny zavatra nisy foana ny Illuminisme teo amin'ny tantara. Ataontsika hoe iny zany ny tantara iny a dia miakatra ohatr'izao misy fotoana izy tena mahazo be alina be ohatr'izao dia mandeha dia tsy hitandray dia misy indray potra be dia tsy hitandray dia misy indray potra be dia tsy hitandray dia ohatr'izay foana satria le izy zany amin'ny ankapobeny tsy ny olona rehetra manana an'io fa le mpitarika ny tena manana an'io dia iny foana tena tian'ny olona mihitsy zany hoe nene mpitarika anay tena illuminé izy tena manana fandraisana amin'Andriamanitra dia io ny tena tokony arahany io dia ny olana raha vao maty le mpitarika dia rava le fikambanan'le illuministe dia nefany a io tena efa ao am-pon'ny olona foana dia rehefa maty dia misy hafandray milaza hoe za nahitan'i Jesosy za mihitsy ny tenenan'Andriamanitra za mihitsy le ohatr'izao dia fa lasa daholo ireny olona manaraka an'iny hoe iny mihitsy le tena izy fa jereo zay foana izy tao amin'ny tantara misy an'izay foana dia iny nefa ny olombelona iny tsy maharitra fa maty iny rehefa avy eo vao maty iny dia midina indray rava indray le fikambanana dia ohatr'izay foana dia ny olona zany tsy mety fay mihitsy fa tena avy ao am-pon'ny olona lalina mihitsy ny te ahitan'Andriamanitra sy te hifandray amin'Andriamanitra tena ao am-pon'ny olona izay hoe tena io Andriamanitra dia miresaka ary raha ohatra izy tsy miresaka amiko a dia le olona nyresahan'ny vatana kosa raha mba tena iny ny akaikena dia tena ohatrany hoe mifindra zany le fahamasinan'iny olona iny raha ohatra ka manaraka an'iny a zay foana dia mipetraka foanandraka ty ny androany dia mbola be dia be ny olona ohatran'izao be dia be ary za miny fa nahenao raha mba maniry an'izany koa hoe raha mba za mo ny tenenan'ny tompo mivatana ohatr'izay na raha mahita ianao tena ho lazona ho atoka fa iny kosa dia tena tenenan'Andriamanitra mivatana dia mandeha makany koa ianao manaraka anazy tianao zay satrinao zay satria mba akaikikaiky kokoa an'Andriamanitra ianao amin'izay zay ao am-pon'ny olona foana io illuminisme io a na izy malaza be ohatran'le montanisme teo a na izy tsy malaza be fa misy ohatrany ary izy mahazo olona foana dia izy tsy miankina amin'ny antokom-pivavahana zany izy tena manohatra ny antokom-pivavahana rehetra foana zay ny andohany rehefa mijery ianareo olona manaraka olona anankiray a dia ny zavatra ataony io dia manohatra foana hoe fiangonana zany tsy izy ny système zany aza manaraka système zany nareo fa tsy izy daholo ny système rehetra tsy izy daholo ny fiangonana rehetrarehetra tsy izy daholo ny fikambanana sy organisation rehetrarehetra satria fombafomba fotsiny zany efa miteny izay izy ohatrany mahafinaritra satria mandrava le religiosité ohatra ny resantsika tamin'ny hera fa rehefa mitoy izay rehefa avy eo a dia ahitanao ihany hoe kay misy illuminé misy olona anankiray tenenan'Andriamanitra ao a dia io manohatra ny antokom-pivavahana sy tsy miankina amin'ny antokom-pivavahana foana io a fa manohitra ny antokom-pivavahana rehetrarehetra dia ny zavatra misy amin'ny illuminé nefa ny dia betsaka kokoa ny protestante amin'ny illuminé ny katolika misy ihany katolika betsaka ihany katolika indrindra le katolika izay ny anazy indray moa Masina Maria azy ny tena hitany matetika misy
fahoarina protestanta izy a, dia protestanta ny tena betsaka kokoa amin'ny illuminisme io a. Ny fiandohany zany tsy ratsy fa olona ara-panasy te hifandray amin'Andriamanitra ireo olona ireo, zay ny andohany. Fa any amin'ny Amerika 10 any izy a, tsy ndritsika tsara hoe inona ny tena olana tsy mampety an'izay zavatra izay. Dia ny zava-misy koa nefa dia tsy manoratra ry zareo noho izany tsy tena fantatra ny momba azy. Fa ny afantarana azy dia le olona contre anazy, le olona manohatra azy no manoratra momba azy. Dia matetika anefany a, rehefa manohatra olona anankiray ianao dia matetika mi-exagéré foana, dia mihoatra ny amin'ny tokony izy foana ny androatanao azy. Fa zareo mivantana zany a, tsy tena manoratra dia tsy tena nanana loatra ny document momba ry zareo. Mila fantatsika fa ny gasy mahay mamaky baiboly a, dia document be dia be ampiasaina amin'ireny fampianarana izay voaray ireny a, ankoatran'ny hoe tena ny fitrandrahana ny soratra masina izay maha hoe gasy mahay mamaky baiboly, gasy mahay mamaky baiboly dia tsy maintsy mijery document tsika izay voalaza ny tany aloha tany fa tsy hoe tsika koa manam-pahaizana rery eto. Fa ny illuministe tsy mila an'izany satria efa Andriamanitra no miteny anazy ko ataony inona ny vavanianina sy vavanianina zany. Ny manohatra ireny raha tena ataony foana matetika. Tamin'ny fotoana moyen âge moa zany dia tamin'izany tena ny katolika ny tena fivavahana tokana sy ngeza be teto ambonin'ny tany a, dia nisy ny antsoina hoe katara. Katara avy amin'ny teny grika hoe katarizo zany hoe madio, pur. Dia zareo zany le olona izay purifié, hitanareo ohatr'izay foana le izy hoe izy tena pur mihitsiny a momba azy. Rehefa mijery ny katara indray tsika dia satria ny katolika nanohatra azy dia katolika no manoratra hoe illuministe ireo, nefa nohatra ny mahita ihany hoe tena évangélika kokoa le katara. Fa teo amin'ny taonjato fahafolo sy taonjato faharoambinifolo teo nisy anazy. Fa ny zavatra nisy zany dia zao hoe zay rehetra tsy mifanaraka amin'ny fiangonana koa taty aoriana dia nantsoina hoe illuministe. Hitanareo tsika kristianina zany rehefa mero tena grave be mihitsiny e. Ny illuministe contre ny fiangonana dia fiangonana indray raha vao misy tsy mifanaraka amin'le fiangonana ngeza be dia lazaina fa illuministe daholo, na dia tsy illuministe akory ary zareo. Dia betsaka ny olona izay nampangaina ho an'izay zany a, dia ohatr'izay no mitranga. Taty amin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo a, fa tao aorianan'ny réforme mihitsy a, dia nisy any George Fox. Io koa anisany tena illuministe ngeza be, malaza be zany George Fox zany a. I George Fox dia izao hoe tovy miretraretra ihany, anglikana izy fa tsy afa-po amin'le fiangonana anglikana izy, fa le fiangonana anglikana zany fahitany azy ohatrany hoe mpanaraka fombafomba fotsiny. Zay foana ny fiandohan'ny illuministe, ary zay nampifanarahana mihitsy amin'ny religiosité sy ny illuministe satria ny religiosité tena tsika koa dia manohatra n'le olona mpanaraka fombafomba fotsiny. Dia raha naharaka nareo tamin'iny dia hoe mila miverina amin'ny soratra masina. Fa ny illuministe manohatra ny fombafomba dia tonga dia ary zay le fiteny foana hoe ariny miaraka amin'ny rano nanasana an'le zaza kely avy eo. Satria sasan'le zaza dia jereny maloto be le rano dia tonga dia ariny daholo le rano sy le zazakely. Dia ohatr'izay mihitsy ny illuministe matetika vao mahita izy hoe misy zavatra tsy mety eo tonga dia fiangonana sy ny système sy organisation tonga dia arina miaraka ny daholo. Dia zay zany tena mahatonga anazy. Dia George Fox zany anglikana izy fa tsy afa-po tao hoe tsy hitany mihitsy le lafiny ara-panahy ao am-piangonana, tsy hitany mihitsy ny inona fa dia fombafomba fotsiny betsaka ao a. Dia nandray fanambarana izy. Raha ataontsika amin'ny fitenitsika malagasy tsara izy dia nahazo révélation zany George Fox. Nahazo révélation izy a, dia nanolo-tena ho an'i Jesosy Kristy izy tao anatin'izay a, nahazo révélation zay a. Izy moa nangetaeta fatratra mihitsiny a, ahitan'i Jesosy Kristy dia nahitan'i Jesosy Kristy izy. Io le niresantsika tamin'le religiosité tamin'ny farany hoe io zany rehefa misy zavatra tadiavinao sy irinao fatratra dia azonao iny, fa azonao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa azonao ampijaly anao iny rehefa avy eo. Dia rehefa mitory-teny izy a, dia mihovitrovitra daholo, mangovotra daholo ny
le olona rehetrarehetra eo. Na tianao na tsy tianao ndraindray amin'ny akabe mampatahotra ny toriteny satria araka ohatran'ny illuministe rehetra dia miresaka ny fiverenan'i Jesosy Kristy aingana izy. Dia mampatahotra dia iny mampangovotra. Fa magaga na tsy matahotra ary ianao dia mangovotra miaraka amin'ny rehetrarehetra koa. Dia izay ny antsoina ny fikambanany hoe quakers na les trembleurs. Dia haitsika izany nisy teto Madagasikara zany misy tantaran'izany tateoriana io ny antsoina anazy religious society of friends reny ny hafa amin'ny George Fox. Dia mitovy amin'le teo ihany manohitra be ny pastera, ny mopera, ny mpitondra fivavahana, ny teolojiana zany tena alany mainty mihitsy. Ny fombafomba am-piangonana alany mainty mihitsy. Na ny batisa sy ny fanasan'ny tompo raha tsy manao an'izany mihitsy izy fombafomba. Misy fotoana ny ataon'ny quakers tonga dia mangina daholo ny olona rehetra, tsisy miteny eo adiny ray sasany eo tsisy miteny. Zay tsisy fombafomba fa mangina. Dia rehefa misy anankiray mahazo fanambarana avy amin'Andriamanitra dia iny no miteny hoe zao nolazain'ny tompo tamiko. Dia iny zany lasa pitarika eo. Fa tsisy pastera, tsisy mopera, tsisy mpitondra fivavahana, tsisy sakramenta, tsisy fombafomba, tsisy ninino. Zay ny zareo. Dia miandry fanambarana fotsiny zay ny atao hoe French. Tetsy faravoatra tetsy misy foibeany taloha efa tsisy tsony izy zao. Dira tena anisan'ny ngeza be. Dia mitovy foana ny zavatra eritreretan'ny zareo amin'izao fotoana izao misy malaza be. Manao tsy mbola nahita site internet zany mihoatra an'io tsy mbola teny ampareo le anarany fa manomboka misy betsaka ny manaraka azy eto Madagasikara amin'izao. Meny fampianarana ianao vao meny voalohan'le fampianaran'le olona mpanaraka ianao dia tonga dia tianao le izy mily ianao raha tsy religieux. Tianao le izy fa rehefa manaraka ianao aveo dia hitanao misy hafahafa fa tsy hainao mihitsy ny manohatra azy hoe inona tsy mety amin'ity voatra ny hafahafa ity. Fa eto manomboka azonareo le izy foatraohatr'izay foana. Manohatra fomba fiangonana, manohatra mpitondra fivavahana, manohatra fombafomba, manohatra zavatra ohatr'izany ny ataony zany rehefa avy eo fa kay misy olona anankiray ao ambadika eo arahan'izy rehetrarehetra rehefa avy eo. Ny zavatra teneny foana zany dia zao hoe ny olona tsirairay dia afaka mandray ny fahazavana ao anatiny. Tonga efa hatrany amin'ny montanisme io hoe afaka mahazo fahazavana. Zay le illuminisme, fahazavana. Zany hoe mahazo teny avy amin'Andriamanitra ao anatinao ianao, afaka mahazo an'izany ny olona tsirairay. Zay mahatonga ny hoe tsy mety mihitsy zany misy pastera zany, tsy mety mihitsy zany misy mopera zany, tsy mety mihitsy zany misy teolojiana zany. Fa samy manana ny tsirairay dia alao samy mandray amin'ny fahazavana ny anatiny. Aza mianatra zany tena tsindriny foana hoe aza mianatra aza manaiky ampianarin'olona fa izy nefa vao miteny izany ianao dia fa mampianatra ianao zany. Mampianatra ianao zany miteny aza manaiky ampianarin'olona. Andika zay ianao ihany arahana. Izy ihany no arahana na le fanahy le fanahy masina ao anatinao arahana na le fanambarana ao anatinao fa aza dia mbody mampiasa baiboly izy tsy ndraindray fa teneny tsara hoe tsy tenin'Andriamanitra zany fa misy tenina tsy vaniny zany hoe ty tenin'Andriamanitra ao anaty baiboly, ty tsy tenin'Andriamanitra dia zay titiny ihany ny raisina rehefa avy eo. Betsaka zany ao anaty Facebook. Tsy fantatrareo zany, tsy azoazonareo le izy, enonareo le izy, tsy azoazonareo le izy fa tsy fantatrareo le izy hoe illuminisme ny ao ambadika io zavatra io. Fa manoratra foana ry zareo betsaka izy ho dia le sitan'le olona anankiray izay amin'izao no tena dia mahazo olona be dia be izy. Dia matetika ny tena azy ny kristianina sy manao évangélisation zany izy hoe tsy mpino fa ny mpino ny teneniny ilazany hoe ianao sy le finoanao mbola kely tsy tena mbola tafakatra ambony ny finoanao fa tokony afaka miakatra ambony io mahazo révélation na mahazo illumination na mahazo ny fahazavana ao anaty io ianao rehefa avy eo. Taonjato fahasivy ambin'ny folo tsika zao. Taonjato fahasivy ambin'ny folo indray nisy ny Edouard Irving. Edouard Irving dia
izy nilaza fa sisy pentecote vaovao. Misy le pentecote zany tany amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa, dia amin'ny andro indray nisy le pentecote vaovao, dia tonga ny fanahy masina, ho avy fanahy masina dia ilatsaka amin'ny olona rehetra, zay le pentecote vaovao. Dia zay mandray an'io dia lasa mahazo dimbin'ny apôstôly, succession apôstôlika. Izy farany contre ny katôlika, fa izy zay plaza fa tsy ny katôlika io zany le dimbin'ny apôstôly le papa, fa le mandray an'io pentecote vaovao avy amin'zareo io dia izy nangana ny fiangonana apôstôlika. Efa mahita nareo ny fiangonana apôstôlika dia ireo fiangonan'ireo mahazo ireo pentecote vaovao, ilatsahan'ny fanahy masina vaovao dia mahazo fanambarana ao anatiny io dia reny le lasa apôstôly mifampitohitohy rehefa avy eo. Misy kely somary efa dissidany eria Bilbao ery, raha mahita nareo fa dissidany fa tsy tena eny avy amin'ny de Edouard Elvingy any izy, fa tsy tena le fiangonana apôstôlika fa efa nisy miova-kely. Zany izy daholo zany rehetrarehetra zany le malaza reny resako anareo reny, fa raha araka reo zavatra teneniko dia le principe efa lazaiko ambadika eo mitovy foana izy, ohatr'izay foana ny fandehany. Misy Elie Beller sy Ellen White, raha araka reo zany ny mpaminany fiangonana adventiste tamin'ny voalohany, premiers écrits no bokiny. Dia rehefa mamaky an'le premiers écrits ianao dia mahita tsara mihitsy hoe tena illuministe, fa izy ilay tsy tena menjehana be hatramin'izay satria tena tsy tena nanariny baiboly loatra, fa mifikitra loatra amin'ny baiboly indray ary izy amin'ny resaka lalàna sy ohatrany, fa legalista foana ny illuministe rehetrarehetra, legalista foana ry zareo fa io tena fanambarana direct avy amin'Andriamanitra ny zavatra resahany amin'le premiers écrits soratany zareo eo. Zay ny Androany ny taonjato fahasivy ambin'ny folo efa tateorina ny témoin de Jéhovah. Témoin de Jéhovah ny nanao azy mbola ho avy ny ampy teny resantsika ny manokana mihitsy rehefa metsika ry zareo dia am'izay koa tsika manao, fa mbola tsy metsika izy aloha zao dia tonga dia tsisy kilina eto raha vao resaka anazy tsy mahalena anareo loatra. Fa resaka ny tantarantsika izy koa efa niteny zany hoe inona moa hoe ho avy Jesosy Kristy amin'izao. Tonga le daty tsy tonga dia ozy efa tonga izy fa tsy amin'ny ritrandro izy mipetraka, dia avela zay efa tonga izy fa tonga ara-panahy izy efa tonga eto efa ao mihitsy ny fanjakany amin'izao. Hitanareo ny fiangonana notre guillemets ny fiangonan'ny témoin de Jéhovah dia nitsony anazy hoe efitranony fanjakan'Andriamanitra, satria efa eo mihitsy le fanjakan'Andriamanitra, zay illuministe ohatr'izay. Dia ny anankiray ngeza be koa tena ao anatin'ny illuminisme ny androany dia ny mormon. Io koa mbola resantsika tsara mihitsy ny momba an'io Joseph Smith zay nahita ny an'Andriamanitra raisy zanaka, izy rahalahy mihitsy nitany teo dia nahita dia niresaka tamin'ireo dia nanoratra boky izy livre de mormon dia le livre de mormon ampitahiny amin'ny baiboly amin'ny voalohany. Dia rehefa avy eo rehefa manomboka tamanao amin'ny mormon ianao dia lasa livre de mormon izy, fa miala tsikelikely amin'izay baiboly ohatr'izay foana izy, ny zavatra hafa foana en parallèle amin'ny baiboly dia avy eo miala foana amin'ny baiboly. De toute façon tsisy ilaina azy makamo be tsy actuel efa tamin'ny taona firy baiboly dia makamo dia ilana foana iny dia tenenina foana iny dia lazaina izy aloha hoe misy tenin'Andriamanitra fa tsy tena tenin'Andriamanitra dia aoka tsika hiankina amin'ny fampianaran'ny Kristy ihany sy rina le fampianaran'ny Kristy io tsy ilay fampianarana ao anaty baiboly fa ilay fanazavana ao anatinao. Zay zany ny tantaran'ny illuministe le ngeza be. Ankoatran'izay misy be dia be zay tsy hitatsika. Dia fitiditsika amin'izay ara zany hoe ohatrotry ny ahoana ny toetoetran'ny illuminisme amin'ny ankapobeny. Takiny ahoana ny toetoetran'ny illuminisme amin'ny ankapobeny. Zay zany voalohany indrindra aloha dia manana fanambarana hafa ivelan'ny baiboly. Ny olona rehetra zay mahazo fanambarana hafa ivelan'ny baiboly dia zay ny atao hoe illuministe izay. Na fanahy masika io, iza moa ny teny hoe nahazo fanambarana avy amin'ny devoly
tsisy anaraka anao raha zay fa tsy maintsy avy amin'ny fanahy masina foana io. Fa ahoana moa ny afantaranao avy amin'ny fanahy masina io na avy amin'ny Jesosy io. Dia amin'ny voalohany io mamaritra ny famakiany baiboly ohatra ny teman'i Jehovah zany dia io fanambarana hafa io no mamaritra ny famakiana baiboly, miainga amin'io daholo ny famakiana baiboly rehetrarehetra. Fa tsisy an'ilay méthode scientifique zay ataontsika eto amin'ny gasy mamaky baiboly hoe mijery ny progression de la révélation, mijery principe biblique sy modalité culturelle, mijery ny contexte sy ny isan-karazany efa misy vidéo any raha te hijerinareo hoe fomba famakiana baiboly dia amin'ireny manampy anazy. Io fanambarana hafa io zany mamaritra famakiany baiboly, fa rehefa avy eo dia lasa fanampy baiboly io. Lasa io mihitsy le fanampy baiboly ohatra ny mormon zany dia io mihitsy ny fanampy baiboly, livre de mormon, dia tsy maintsy mahavaky sy mahafehany tsara ianao dia avy eo na tsy mahafehany baiboly ary ianao dia tsy maninona ihany. Dia avy eo tsy manao zay avy amin'ny fanambarana io ihany, zay avy amin'io ihany. Dia amin'ny ankapobeny ny fanambarana io tsy tena tonga dia manohatra amin'ny baiboly be, fa misy zavatra anankiray tsindrina eo, zavatra ray amin'ny baiboly ny tsindrina eo, ary zay matetika zavatra secondaire fa tsy Jesosy Kristy na ny asa famonjeny teo amin'ny hazofijaliana, tsy zay mihitsy ny tsindrina eo fa zavatra mandalo fotsiny. Ny faharoa ny toetoetry ny Illuminisme dia zao zareo mitokatokana, antsointsika hoe manana esprit sectaire. Zay foana izy rehetrarehetra, tsy miaraka aminao zany izy raha hiaraka aminao andresy lahatra anao izy zay izy tsy mihainao zany dia nenao tsy izy foana, ary izy aingana be mihitsy mitenenao hoe orgueilleux, fa ny azy ihany no maritra satria izy ihany nitenenan'Andriamanitra. Dia ianao rehefa miteny ny baiboly manaotry zao dia ohatsy hoe ahoana ny atokisanao ny baiboly io inge zavatra efa tateoriana vao natao novain'ny fiangonana io sy ny rehetrarehetra satria izy contre ny fiangonana foana. Fa zao mihitsy zavatra lazain'Andriamanitra, tena nitenenin'Andriamanitra tamiko sy Jesosy tamiko hoe zao. Dia fa naginy ianao ki ahoana moa ny aloeranao an'Andriamanitra. Dia zay ny esprit sectaire, izy ihany manana fahamarinana, diso daholo fiangonana rehetrarehetra io tonga dia diso daholo anombohan'ny lazan'ny adosoana io dia ny fombafomba fiangonana aloha ny teneniny aloha. Fa rehefa avy eo tonga dia arino miaraka amin'ny rehetrarehetra. Dia zay mihitsy nitahorinan'le religiosité, tena tery mihitsy gasy mahay mamaky baiboly hoe illuminisme manaraka, satria gasy mamaky baiboly dia miezaka manitsy tondra fanavozana eo amin'ny fiangonana avy amin'ny soratra masina hoe tsy mety ny fombafomba tsy akasitran'Andriamanitra, zany hitantsika tamin'ny heriny zany. Kanefa gasy mahay mamaky baiboly dia mampirisika ny olona ho amin'ny fiangonana. Farafaratsa fikamban'ny kristiana zay mahatonga ny hoe tsy atao sabotsy hariva ny fivoriana eto fa maraina, satria ny arivona nareo dia afaka makany amin'ny sampana fikambanana na fiangonana rehetra zay misy anareo any. Zay zany ny Illuminisme. Fahatelo dia ny azy ihany, izy ihany tena izy, satria avy amin'Andriamanitra direct. Sisan'izay dia tsy izy tsy mety diso daholo. Dia zay ilay mahatonga anazy hoe manana esprit sectaire foana ny olona illuministe, manana esprit sectaire foana izy. Ny fahatelo dia perfectionniste, ohatran'ny efa hitantsika teo hoe tena izy tanteraka, tena olona efa tonga lafatra izy, tena mifankatoavana zany zavatra teneniny foana, fankatoavana, mila makatoa miezaka makatoa, zay tsy mahazo manao adaladala mihitsy. Ny fahamasinana, zavatra tena tiany zany fahamasinana zany. Ny ihany vavany masika be, tena mamely be, fa izy miresaka fitiavana foana. Eo ianao zany mijery tena wow, tonga lafatra reto olona reto e. Izany tsy tian'izany fankatoavana, fahamasinana ary fitiavana. Zay zavatra tenenin'ny illuministe foana, perfectionniste be izy. Io mitady fahadiovana tanteraka zao dia zao hoe zao dia zao ianao dia efa tokony tsy isotrony. Dia hitanareo serainta rehefa nivakiny, rehefa valily jaune dia izy hoe raha hoy isika
tsy manana ota isika dia mampandainga azy ary miteny tsy ao anatsika trona voalohany toko voalohany andiny favalo sy fahafolo raha hoy isika tsy nanoty sika dia marina tsy ao anatsika zay satria ireo zany mieritreritra anazy foana tena tsy manota mihitsy tsondro zareo efa tanteraka izy zao ety ambony tany zao izy dia efa parfait zay ny filazan'ny illuministe ary aza tratrany ianao mahita azy tsy mety kely eny aminao izy fa dia anao no dia latsaka tany mba voatratrany zay tery zareo moa zany amin'ny fanarahan-dalàna io le resantsika teo hoe legaliste be izy a ny fanarahana fitsipika isan-karazany tena ara-panahy izy dia fadianina matetika izy tsy manao an'izao tsy manao an'izao tena ara-panahy be mihitsy tenao zany mieritreritra hoe tena raha ianao koa mba mieritreritra mba teo ankatohan'Andriamanitra ho ara-panahy mahita anazy de izy ianao hoe zao le pistily velona mandehandeha alao manaraka an'iny satria izy moa tsy mitady hoe mba teo parfait tao amin'ity tany mba tsy hanotantsony zareo tsy manotantsony dia lasa ianao makano satria anao koa mba tsy te hanotantsony azonareo tsy manao evao olona tsy mpino tsy hany mihitsy lidira fa mpino foana no taon'ny anaraka azy io manana endrika mpivavaka be mihitsy ry zareo tena hoe ara-panahy ok izy mitaoko indrindra raha fivavahana sy ny ara-panahy tsy manao fiteniteny oatra fiteny faly zany vokianao foana amin'ny zareo hoe tena tsy izy ianao rahalahy tsy haiko na rahalahy izy na tsy dia io koa zany aloha dia tena fiévreux mihitsy zay ny filazan'ny boky anazy tena mangotraka mihitsy izy amin'ny firesahana ny faharandro zany tena tiany zany io moa koa mampatahotra anao dia rehefa tratrany faharandro io ao tsara mihitsy toky ianao dia fa alao manaraka anazy raha tsy teo very satria izy ny samy fiaranao tsy hoe alao misitrika ao raha tsy teo tratrany tondradrano fa efa ho avy le farany efa tena kaiky le farany fa tsy hoe fiainana le hoe efa iverina ny tompo tena nakaiky rakely tsisy atsoatsy fa mbola miandryandry ianao tsy manaraka anay doborano anao zay da jerentsika kely ina ny antony mahatonga ny olona ho lasa illuminisme ina mahatonga ny olona ho illuminisme reto zavatra reto ny antony mahatonga ny olona ho illuminisme voalohany aloha misy amin'izy ireny ne fatany tsara fa tsy miteny amin'izany Andriamanitra tena hainy tsara mihitsy isy Andriamanitra miteny amin'izany fa tsy maintsy miteny izy hoe ozy Jesosy tamiko Andriamanitra tamiko ozy fanahy masina tamiko satria ny antony mba azahoany fahefana ka rehefa miteny izy hoe ozy fanahy masina hoe ahoana re zany mila manao an'izao hoy dia raha vo tsy manao an'iny ianao zany dia manohatra ny fanahy masina tsy manohatra azy tsy za mihitsy toerinareo fa le Andriamanitra ny teny mihitsy toerinareo rehefa tsy manaraka an'io nareo dia tsy manaraka ianao zany ka ianao hoe anohatra an'Andriamanitra iza ny sahanohatra an'Andriamanitra zany iza ny sahanohatra an' Jesosy Kristy zany iza ny sahanohatra fanahy masina zany tsisy matahotra dia manaraka dia lasa mahazo fahefana izy dia averiko foana izay teny izay hoe ozy Andriamanitra tamiko dia aza ahafahany mahazo voly mahatonga ny olona anaraka azy satria fatany tsara fa ny fon'ny olona mitady izany sady te hifandray amin'Andriamanitra foana ny fon'ny olona dia azahoany an'izany dia avy eo amin'izay izy miteny hoe mila an'izao hono mila mandoha an'izao hoy Andriamanitra dia mahazo an'izao ianao rehefa avy eo rarakopana ny voly satria ahoana ny mbola tazominao ny volanao nefa Andriamanitra mihitsy nefa miteny eo meo mbola miampy hoe ato ty dia misy olona manana 5 miliony anatiny mandalo zao tontolo zao sy ny vola tsy makaizy voly iny 5 miliony iny fa holany miao any Jesosy iny toa dia voaka miraraka mihitsy tokony mahazo fitahina be dia be anao rehefa avy eo fa jerenao am'izay mpiangonao anatiny io fa le deba le illumine palakarena be 4 sy ina miraratra be satria zay ny atao hoe manome voninahitra an'Andriamanitra raha voazany ianao tsy manome voninahitra an'Andriamanitra fa le olona komosomosy kely daholo satria izay mba manana sy kely anananao raha dia voatroka foana dia amin'izay ianao mahazo fitahina
en fait tsy mahazo fitahina zany ianao de kely anananao ary misy orona aminao de reo olona reo zany zay zavatra eritreretiny rehetra de lazainy hoe avy amin'Andriamanitra satria efa mieritreritra loatra izy hoe Andriamanitra no miteny aminy de zay tonga ao an-tsainy rehetra de lazainy hoe avy amin'Andriamanitra de zao no lazain'Andriamanitra hoe zao de zao no lazain'Andriamanitra. Mbola misy ara mipetraka amin'izany hoe amin'ny olona ato ianona ny anarany adia ho tahin'Andriamanitra izy androany de avianao aty raha ohatra ka zay tokoa ny anaranao de tonga de hoe zao inona ny misy projet anao anangana varitra ianao ay tsika rehetra ny ampiasain'Andriamanitra anome anazy avy hoe daholo ny any aminareo de atolory anazy de lafa daholo tokoa ny olona rehetra manaraka vola eo amin'ny rofona misibika fotsiny vola lasa nyolony ay iny olony kosa aloha aveo de tena tavela ho amin'ny tsara nahazo fitahina avenao tsy tavela tsara ao miampafolony iny aloha au moins de fa tonga de fa any fiangonana fa ndraindray tenena mihitsy hoe izy rehetra mihitsy akotsay aty fa mbola azo ohatr'izay ndreo mandeha anao rehefa aveo motsaka daholo izy rehetra zany ny zavatra misy ne zany hitantsika azotsika jerena amin'ny Facebook ne zany fa misy zany fa nire tsy tsikarotsika le izy mahitsika fa ianina io de fa tonga de tsy mijeritsika fa niana ianina io na ianina io jereko foana le izy eo mahay mandahateny be zany raha olona tena mandahateny de izy ny tena rekoro mahazo olona be de be manaraka azy satria mahay mandahatra be de morarana de napara io zany tena magaga foana fa io zany tsy miankina fahaizanao ny fitiavanao te ahita an'Andriamanitra sy te akaiken'Andriamanitra fa mahazo mpanakarena be de be foana izy mahazo olona manam-pahaizana be de be foana izy satria zay samy hafa mihitsy fahaizanao trandrahanao amin'ny saina sy fianarana hafa fa hafa ilay fahaizana fitsolovana avy any an-danitra na manam-pahaizana ary ianao rehefa tsy manana an'iny ianao de tsisy de manaraka an'iny foana ny olona manam-pahaizana tsy miankina amin'izany tena magaga mihitsy ta voalohany tsy azoko lesy fa tateoriana azoko hoe satria ny olona religieux te ahita an'Andriamanitra te hifandray amin'Andriamanitra de iny ny hitany de veriny hoe iny le lalana de avelany daholo aloha le fahaizana rehetra fa rehefa vavaka de hafa zay le niresantsika tamin'ny heriny hoe misy dicotomie ny fiainana mizara anankiroa rehefa resaka fivavahana de hafa tsy miditra mihitsy saina ary tsy azo ampidirinao mihitsy saina ny Illuministe raha andravany io saina io ny azy ny Romanina toko 12:12 de hoe miova amin'ny fanafoanana ny saina tsy maintsy foana ny saina io tsy azonao ampesapesaina zany raha vao resaka fivavahana mandiso anao io fa le fanambarana avy amin'Andriamanitra ihany de direct am'lazay fa zay ihany no izy zay ihany no izy de tratra manam-pahaizana ary ianao de tratra foana de tsy manao discernement mihitsy de io le fandresantsika foana miverina foana hoe fatany fa tsy miteny amin'izany Andriamanitra fa izy manana endrika mpivavaka be manana ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra ozy izy nefa mandany heriny manana endrika mpivavaka be mihitsy izy dia zay mahasarika olona hoe tena iny kosa aloha tena masiny iny raha iny de masiny de raha iny de anaraka iny de zay ohatra ny olona nidina avy any an-danitra mihitsy izy tsy miteny parfait tsy ngevangevany akanjo tsy akanjo tsotsotra zany akanjo may be maratra be poziny fitondran-tena ao parfait tsara de mahazo olona io zay mahatonga ny olona illuministe voalohany indrindra tady fahefana mitady vola tady laza anaraka azy ny olona de manao an'io izy faharoa de misy indray mihevitra hoe zay mihitsy izy hoe teny illumine satria zao nisy zavatra raina roa nitranga teo amin'ny fiainany natsofoka tao an-tsainy zay hoe ianao illumine ny olona rehetra de samy hitenena an'Andriamanitra avokoa samy manana ny fahazavana ao anatin'io de ino io de rehefa natsofoka tao an-tsainy zany de mihevitra izy hoe zay tokoa zany ohatra izy zany mihainy toriteny de amin'ny alalan'ny fenona an'iny toriteny iny na mandray fanasan'ny Tompo no ahitana ny teny amin'ny Andriamanitra amin'ny alalan'ny toriteny matetika mihitsiny rehefa mandray fanasan'ny Tompo nisy an'izay
tsy diso any anarana ny landry vola zay nalaza be izy teto fa nandritra ny fotoana fanasan'ny tompo no nahitany n'Andriamanitra satria misy moa ny sasany hoe fanasan'ny tompo tonga dia eo vantana mihitsy Jesosy Kristy fa tsy hita maso fotsiny dia teo izy nahita n'Andriamanitra dia tonga dia nalaza be izy tamin'ny voalohany zay izy tsy tena malaza ntsony dia aty aoriana indray izy lasa manao an'izany ny nandrenesako azy farany 10 taona lasa zay fa zao tsy haiko ntsony hoe eo izy dia tsy mahatsiaro tena tamiko eo izy dia tonga dia manoratra dia izy tsy mahatsiaro tena kitianao izy ataonao inona tsy maninona fa izy manoratra ohatrao tsy mijery izy fa tonga dia manoratra dia tenin'Andriamanitra daholo zavatra soratana eo dia tsy le kahevana sy orena le kahe dia manana an'izany na misy koa le miezaka mivavaka be mihitsy ianao dia io zany tadiavinao amin'Andriamanitra mihitsy aiza ianao Jesosy manina ianao tsy miteny amiko manina ianao tsy miseho amiko ka tadiavinao zay dia manina fandraisantsika tamin'ny heriny iny ho an'izay maharaka dia misy indray ny fahatelo hoe mare foana izy hoe olona nitenenan'Andriamanitra dia mba avokoa izy hoe manina mono tsy za maninona lianina ihany no hitenenan'Andriamanitra fa maninona ny za tsy tenenany mihitsy dia lasa mandray koa izy ohatra hoe ny anisan'ny ny olona tena mpamaky an'ireto sy kiainy tokoteny amin'ireto ny bokyny Daniel bokyny Ezekiel ny Zakaria ny Apokalipsy ireo moko misy fahitana be dia be foana ao anatiny dia rehefa tena io ny tena vakianao sy dinianao dia lasa mahita fahitana koa ianao rehefa avy eo jereo tsara fa nofitsika rehetra ohatr'izany foana rehefa misy zavatra anankiray ao anatin'ny sainao ao dia lasa nofisinao iny dia avy eo rehefa amin'ny alina dia verinao hoe tena avy amin'Andriamanitra tokoa indrindra moa zany fa tena hoe araka ny soratra masina fa tovitovy amin'ny ao anaty baiboly le izy dia zany koa tena mahatonga matetika ny olona ho lasa illuministe zany rehefa tia mamaky an'ireo karazana boky ireo izy dia manao an'izay dia manofo mahita ohatran'izay izy amin'ny alina dia iny fahitana iny amin'ny eo no raisiny hoe tena fahitana avy amin'Andriamanitra koa dia iny notoriana dia lasa illuministe izy rehefa avy eo any tena mitranga mihitsiny fa efatra misy olona indray mba milaza zavatra meloa dia ohatra ny tanteraka le izy dia meritreritry izy hoe tena mety zay ohatra ny mahita mihitsiny ohatra hoe olona maty dia manofy ianao amin'ny alina na anina hoe ho faty ihany tonga tokoa ny apitsona raha afaka apitsona iny maty tokoa ihany tena manana fanambarana dia manofy indray ianao hoe maty ihany dia maty tokoa ihany ny mahiolona tena tiry zareo ny mahiolona olona manao analyse politika goavana be ny analyse politika amin'ny mahiolona dia zao hoe nionga ny nionga ny tsiranana dia olona tsy vidina napetraka teo fa olona napetraka raha manatsoa nionga ny ratsiraka dia ohatr'izay koa zafiaibera no napetraka teo mody vidina nionga n'izao dia misy olona foa napetraka eo iza moa ratsiraka izy ratsiraonana napetraka teo dia zay no mahatonga anazy miteny hoe mbola hiverina indray io amin'ny 2013 dia iongana zay mpitondra eo amin'ny 2013 dia satria zany mpanao analyse politika mipetraka foana hatramin'izay sady za be mpanaraka efa be dia be ny fiangonana apokalipsy eto Madagasikara na any andafy rehefa misy zao dia zany no apetraka eo dia zay no mahatonga anazy hoe za tsy fidina zany fa apetraka satria zay analyse rehetrarehetra teo amin'ny tantara zay no hoentiny amin'le izy dia rehefa tsy napetraka amin'ny izy dia iny am'izay fa nanomboka lasa loatsako fidina zany io dia misy koa betsaka ndraza meloa hoe ny fibebahany jiosy ny fanjakan'ny Kristy arivo taona teto tany nefa naminany an'izany hoe amin'izao ny fatongavan'ny arivo taona amin'izao ny fanjavonany fiangonana amin'izao ny fiverenan'i Jesosy dia mipetraka foana zany farandro moa zany dia iny moa zany tena iny ny zavatra tsy hain'ny kristiana tsina hoe roviana le izy
dia izy no miteny hoe amin'izao le izy dia soa dia tratra foana ianao raha vao miteny izany izy hoe amin'izao satria mba tianao fantatra ihany ko eo tenin'Andriamanitra miteny tsisy mahalala fa ho avy toy ny mpangalatra izy dia tsisy mahalala mihitsy. Ny fahadimy dia mahatonga ny olona illuministe dia satria izy miniminy foana zay zavatra lazaina azy, miniminy foana fotsiny izy lazaina azy dia tsy dia ino raisiny hoe illuministe izy. Fa enina misy ndray miezaka mifadianina be mihitsiny dia hitanao rehefa le tena nona be iny ianao dia mahita hallucination fiteny zany satria mpitranga amin'ny olona rehetra zany, mahita hallucination ianao dia le zavatra hitanao iny le verinao hoe avy amin'Andriamanitra. Ka raha ohatra ianao mpivavaka zany, mpivavaka be no mahita hallucination no le atidohanao tsy ampy rivotra, tsy ampy rano, tsy ampy sakafo dia tonga dia raisinao hoe iny afa Andriamanitra ny hitanao dia iny zany avy amin'Andriamanitra. Zay hitanareo ohatran'le olona avy atao anesthésie générale, ny olona rehefa avy atao anesthésie générale zany mbola anesthésie ny sainy dia mideliry izy, mahita zavatra izy dia mideliry. Dia io zany miankina amin'io fa rehefa miteny ratsy ianao dia teny ratsy ny avoakanao io mandritra anao any amin'ny réanimation iny. Fa raha kristianina ianao dia mahita ny resaka amin'ny Jesosy, Jesosy asitrano hafa ho azy ina, ianao inconscient fa voaka ho azy zany satria zany nibetsaka ao anatinao. Dia ohatr'izany koa ty miezaka rehefa le manao zavatra mahdondony saina dia mahita fahitana, mahita mirage. Dia misy koa hoe milaza ho inspiré dia avy eo lasa tena mino. Be dia be amintsika ohatr'izany mandaika ianao aloha hoe zao ohatr'izao, fa rehefa avy eo tena lasa ohatr'izay mihitsy ny ianao satria efa zay foana lasa famarinanao aminao le laingy zay. Izy koa tena hoe inspiré dia efa tena lasa tokoa dia inspiré tokoa izy zay ny tadiaviny koa ohatr'izany io. Aiza moa le misy an'iny le misy an'le zay mahare olona foana tenenan'Andriamanitra na ohatr'izany dia jereo tsara mahatonga an'io. Ny katolika rehefa katolika ny illuminé dia mahita Masina Maria foana izy satria iny ihany indraindraina ny am-piangonana dia tiany mihitsy iny reny malala iny dia iny ny hitany. Fa tsy mbola nahita protestanta ny sehoany Masina Maria mihitsy ianao satria tsy iny betsaka ao anatinao fa tsy maintsy Jesosy na Andriamanitra ihany no hitanao satria zay ny tianao hita dia lasa hitanao le izy. Zay zany le illuminisme. Inona ny voabolana ampiasainy? Reto ny voabolana fampiasany zay miova tanteraka mihitsy ny heviny ny voabolana izy zany tsy miteny mihitsy hoe illuminé zay, fantany hoe tsy tian'ny olona zany illuminé zay, fa ao anatiny eo izy mitena illuminé ary izy ihany ny illuminé fa tsy miteny izy hoe illuminé fa zavatra hafa ny ampiasainy. Ny tiany ampiasaina kokoa dia hoe inspiré zay. Nahazo fanambarana avy amin'ny Tompo ozy ny Tompo tamiko hoe. Fa rehefa sipa andratran'izay ny fomba azahoanako tiana sipa tsara indrindra dia zay ozy ny Tompo tamiko hoe ianao no nivadika, raha mbola manday ianao dia Jesosy ny lavinao fa tsy za. Ao anandasa anaiky ianao ka manana soatsony dia io foana le tenena hoe ay rehefa zay le izy dia maninona raha ny tompony tsy niteny tamiko, toko mba teneny koa hoe anao tokoa le vady dia ozy hoe ianao tsy ara-panahy loatra ohatranahy fa za ihany no tenena ny tompo. Nahazo faminaniana avy tamin'ny Tompo misy geste prophétique na misy inona prophétique be dia be dia ohatr'izao dia hoe impiry vao converti tamin'ny 90 mbola tsy teraka mibetsaka taminareo
convertiany efa narean'izany fa isy fifoazam-panahy ngeza be eto Madagasikara dia lasa Madagasikara ny lasa ivon'ny asa mission eto ambonin'ny tany. Voatelopolo taona fotsiny zay dia mbola tsy tanteraka izy aloha voatelopolo taona hatramin'izao mbola mipetraka ihany zany. Dia rehefa nahita koa nareo ny izy le raha matoa nandeha avion joana izy koa mbola miteny izany satria efa zany efa fitenin'ny olona mahita fahitana rehetrarehetra zany ho zany io dia nefa ny any religiosité any gasy mbola mipetraka be foana izay le izy. Dia iza mono ny olombelona tsy te handreny tompo hoe mba miteny amiko zany ny tompo efa mba nanontany an'izany efa mba nieritreritra an'izany daholo tsika rehetra manday izy milaza hoe za kosa aloha dia tsy te handreny tompo zany fa mba tiatsika mihitsy hoe io am'izay ny tompo indrindra rehefa anatin'le problème sarotra iny tena tianao mihitsy ny tompo teny hoe raha variny lalanao dia vai olona io tsy zany tsy mampatady izany tsika fa ohatrany tsy tena misy any le izy na misy fa amin'ny alalana olona fa tsy mbola niteny vatana tompo. Dia zay koa tena anisan'ny farany tiany le hoe tarihan'ny fanahy. Zay tarihan'ny fanahy masina anao zay ihany no izy tao dia tarihan'ny fanahy. Amaly zany amin'ny baiboly tsika rehefa any amin'ny 12 latsaka kely any raha maharitra ianao indrindra le mitsangana nareo zareo le mitsangana ho avy io ihany sisa maharetaka ianao ho avy ohatran'i Jesosy io en plus zay moa ny olona rehetra ane mahita fa mandreraka be mamaky baiboly tsy sary fa soratra kely be dia be sady tsisy azo le teny vakinao rehefa mamaky ianao avy eo na samy teny gasy ara tsisy azonao mihitsy ny lazainy faotsy inona mbola endrasana makiny baiboly io nefa rehefa mahazo direct avy amin'Andriamanitra tsy aloha tonga dia iny fotsiny ny atao raha tsy mahazo fa ihany na mahazo dia zay laza iny fotsiny ny loko dia fa milalina kenany fa narehan'Andriamanitra zay tenany olo andeha lalana moramora indrindra moa am'izao fotoanany ina moa instantané rehetrarehetra zao toa dia noy 3 minitra dia vonona antenin'Andriamanitra koa zany 3 minitra dia vonona ahoana ozy ny tompo zao vita ina mbola makina baiboly anaovanao observation interprétation application mahakamo zany tsisy azo mihitsy zavatra lazain'ny baiboly. Dia reto ny voambolana fampiasany manomboka am'izay tsika zany anomboka mahaly anazy am'izay tsika zao jery hoe voambolana anankefatsy tsika zay fampiasany zareo dia manao pôzy rehefa avy eo révélation azo révélation avy amin'ny tompo dia valitsika hoe inona ny atao reo hoe révélation anaty baiboly azo inspiration inspiré. Ny illumination tsy dia ampiasainy loatra fa io ndray raha ny tena ampiasain'ny baiboly raha izitsika aloha ny révélation zany midika ny andika anazy amin'ny teny malagasy fanambarana na fanehoan'Andriamanitra ny tenany Andriamanitra no teny manambara ny tenany ao anaty baiboly io fanehoan'Andriamanitra ny maizy azy mba halalantsika azy zay ny atao hoe révélation anaty baiboly fa izy ho anazy nahazo an'izay direct avy amin'Andriamanitra izy dia zay ny tena izy zay révélation direct amin'Andriamanitra zay fa tsy misy na inona na inona. Kanefa ny baiboly dia milaza fa misy ny atao hoe révélation générale na fanambarana kapobeny efa manomboka mamaly tsika eto raha miresaka izy hoe révélation dia ny teny hoe révélation tompoko anatin'ny baiboly dia reto anankiroa reto misy ny antsoina hoe révélation générale io resantsika io zay azo avy amin'ny zavaboary vao mijery zavaboary ianao dia mahalala an'Andriamanitra dia misy ny révélation spéciale rehefa avy eo ny zavaboary ny fitantanan'Andriamanitra ny circonstance ny ohatr'izany reny ny fanambarana ankapobeny. Romanina toko voalohany 15 sy 20 no manao azy zay zany tsika vao manomboka maky baiboly fa manomboka eto indray dia mirarakopana ny baiboly efa nomany ianao fa zay gasy sy mahay mamaky baiboly atsika. Romanina toko voalohany 15 sy 20 vakiko amin'ny DM izy dia mazava kokoa fa miariary amin'ny olona ny tokony ho fantany momba an'Andriamanitra hitanareo miariary amin'ny olona rehetra ny tokony ho fantany momba an'Andriamanitra na le jentilisa be any amin'ny tsy mbola nisy mpitoro tany ary dia miariary amin'ny olona ny tokony ho fantany momba an'Andriamanitra satria Andriamanitra mihitsy nefa naneho izany taminy
ahoana ny fomba nanehoan'Andriamanitra n'izany taminy? Eny tsy hita maso Andriamanitra, nefa hatraminariny n'izao zavatra rehetra izao, dia eo ny asany mampafantatra azy, mampibaribary fa mahery hatrizay izy ary Andriamanitra tokoa. Any ka tsy afa-tsiny ao anatrehan'Andriamanitra ny olona. Vao miratra ny masonao zany, vao maheno fofona sofina ny orinao vao mahare karazam-peo rehetrarehetra ny sofinao vao mahatsapa marokoroko sy malamalama sy mangatsika sy mafana ny hoditrao izany dia efa tokony afantaranao an'ilay Andriamanitra tsy tamaso. Io natranona riny izao tontolo izao dia efa eo ny asa mampafantatra azy mampibaribary fa mahery hatrizay izy ary Andriamanitra tokoa. Tsisy olona manana excuse zany hoe za tsy nahalala an'Andriamanitra satria tsy nisy mpitory, fa meloka daholo ny olona rehefa tsy mino an' Jesosy Kristy raha ohatra ka efa nahazo ny fanambarana io. Ny fanambarana faharoa ankoatran'ilay fanambarana ankapobeny dia ilay fanambarana manokana io ilay lazaiko teo hoe révélation spéciale. Ny fanambarana manokana indray dia avy amin'ny soratra masina, zay zavatra voalaza ny soratra masina ny atao hoe révélation, ary ny révélation dia manambara an' Jesosy Kristy, satria tsisy fomba hafantarantsika an'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia izay mihitsy nilazain'ny Ireo toko voalohany andiny voalohany sy faharoa ao anaty amdiaima ihany no makitsika azy hoe rehefa nampitenenan'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy fanao samihafa, ndika zany hoe taloha tany amin'ny testamenta taloha ny mpaminany nampitenenan'Andriamanitra dia nandritra ny andro samihafa zany hoe nanomboka tany amin'ny Genesis mandrapatonga aty amin'ny Malaky, zay le andro samihafa. Dia ny fanao samihafa dia mety nisy olona tamin'ireny nahita an'Andriamanitra vatana tokoa tany amin'ny testamenta taloha satria mbola tsy feno ny baiboly. Zay ny révélation. Nisy tamin'ireny nahita fahitana, nisy tamin'ireny nanofo, nisy tamin'ireny nahita tamin'ny alalan'ny mima, amin'ny alalan'ny tantara, ny zanak'Israely, fahagagana sy ny ohatr'izany. Zay le fomba maro samihafa ny tenenan'Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha. Dia amin'izao andro faran'izao kosa, dia amin'izao andro faran'izao zany tsy le 2021 ihany, fa andro farany ny tamina miratany mpanoratra ny Ireo. Azontsika amin'izay le andro farany. Tamin'ny mpanoratra ny Ireo nanoratra nefa andro farany zany hoe rehefa voalatsaka amin'ny fanahy masina, maty Jesoa niakatra maty dia nitsaka tamin'ny maty niakatra ny indranitra dia latsaka amin'ny fanahy masina, dia andro farany hatramin'izao. Amin'izao andro faran'izao kosa ny nampitenenany tamintsika ny zanany io ao amin'i Jesosy Kristy ny fanambaran'Andriamanitra amin'izao nampitenenany izay voatery mpanova zavatra rehetra izy naharidy izao tontolo izao. Ao amin'i Jesosy Kristy izay voalaza ny soratra masina ihany, zay ny fanambarana. Inspiration indray zao, inona indray ny inspiration? Ny inspiration indray ny tena heviny dia hoe tsindrimandry, tsindrimandrin'Andriamanitra. Dia io indray dia io inspiration io nampisy ny soratra masina, nanome ny baiboly. Io inspiration io nanome ny baiboly. Timoty faharoa toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo ny soratra masina rehetra dia zao nanaovany diema azy ary azo dika amin'izao tsara mihitsy izy amin'ny teny grika na amin'ny ratampoly azy hoe ny soratra rehetra, ny soratra masina rehetra dia nomeny ny tsindrimandrin'Andriamanitra. Anomboka any amin'ny Genesis toko voalohany ka hatrany amin'ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo dia nomeny ny tsindrimandrin'Andriamanitra ka mahasoa fampianarana ny marina, fandresen-dahatra, fantsiana ny diso, hanabeazana ho tia rariny, mba hahatonga ny olon'Andriamanitra ho tsara ofana sy ary fitaovana anao ny asa soa isan-karazany. Zay ny ambaran'ny baiboly. Dia tsy haiko ny mbola sahidy olona sasany laza hoe misy tsy tenin'Andriamanitra ao anaty baiboly. Tenin'Andriamanitra ao satria nampitenen'Andriamanitra. Fa raha misy ary ny atao hoe teny ina moa? Fa raha misy ary ny atao hoe teny devoly dia satria Andriamanitra no miteny hoe teny izany ny devoly dia zay fa an'Andriamanitra ihany satria Andriamanitra no miteny. Makazo hoe tsy zay satria tsindroma avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra io. Dia ny teny rehetra ao zany na dia miteny ary ny devoly dia tenin'Andriamanitra daholo. Andriamanitra mivalide hoe marina fa ny teny izany tokoa ny devoly. Dia zay ny ianarantsika mamaky baiboly. Ka ny révélation zany dia Jesosy Kristy ny fanambaran'Andriamanitra, Jesosy Kristy ny révélation. Ilay Jesosy Kristy ambara baiboly, ambaran'ny baiboly manokana. Ary ny inspiration indray dia soratra masina no avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra. Soratra masina ihany no inspiré
tsisy akoatran'izay dia montrentsika izy rehefa avy rehefa avy eo fa zay aloha ny ambarany hatreto. Dia ho an'ny illuministe nefany a mifanohatra amin'izay hoe ny fahazavana omen'ny fanahy mahasolo ny soratra masina fa tsy ilainy io fa iny ny révélation, iny ny inspiration dia afaka manolona manampy ny soratra masina ny fahazavana zay omen'ny fanahy masina. Zay ny illuministe. Dia tsy mila miankina amin'ny soratra masina ianao zany fa rehefa mahazo an'io avy amin'ny fanahy io dia fa zay ny zava-dehibe amin'ny fiainanao. Dia io foana ny averiny hoe ny soratra ny maty mahafaty fa fanahy ihany mahavelona. Zavatra maty io ka atao inona ny mihaino sy mamaky an'io fa alao le avy amin'ny fanahy fa le avy amin'ny fanahy ny velona fa le soratra io tsisy ilana azy io efa maty io. Zay. Dia tiako tena anankiray rehefa tratra ny tenao dia izy ianao hoe tena ohatran'ny marina zany a. Hoe fanahin'Andriamanitra ve dia voafetra ao anaty baiboly fotsiny. Tena ahenanareo, mampihenan'Andriamanitra mihitsy ianareo a raha lazainareo fa zay voalaza ao anaty baiboly ihany lazain'Andriamanitra fa tsy miteny intsony izy amin'izao. Nefa Andriamanitra lehibe zany hoe mbola afaka miteny foana hatramin'izao. Fanontaniana ao anatinao tsara mihitsy zany na hatramin'izao raha mbola fanontaniana hoe ahoana tokoa moa Andriamanitra ny tsy teny dia voafetra an'io enina amby-enimpolo io tokoa ve ny tenin'Andriamanitra. Fa ho hitantsika izay rehefa avy eo, hitantsika izay rehefa avy eo. Dia illumination amin'izay tsika izao tena marina manaikitsika fa ilaina ny fitsilovan'ny fanahy. Tsisy azonao i baiboly io raha tsy manana fanahy masina ianao. Ary hitako fa niaina teo amin'ny fiainanao zany satria tamin'ny anontsipino a tsisy azo mihitsy le izy. Fa rehefa tonga pino ianao dia lasa azonao lazay baiboly. Tsy zay? Fa rehefa pino indray ianao azonao le izy dia tahaky tavelo indray ianao dia vita mianatra indray aloha zay vao azo bebe kokoa. Zay le hoe croire aloha pour comprendre. Fa rehefa avy eo indray mila comprendre ianao pour croire. Fa meno izy anankiroa. Fa meno izy anankiroa. Dia ilaina zany ny fitsilovan'ny fanahy ho an'ny fahalalana ara-panahy. Ilaina ny fitsilovan'ny fanahy. Izay tena dikan'ilay Romanina toko 12:12 hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa meteza hovan'ny fanahy masina amin'ny fanavozana ny sainy ianareo. Zay tena izy. Meteza hovan'ny fanahy masina amin'ny fanavozana ny sainy. Dika zany le saina tena ilaina fa saina no avozin'ny fanahy masina no ilaina amakiana baiboly. Zay ny illumination. Korintiana faharoa toko 4:4-5. Korintiana faharoa toko 4:4-5. Fa Andriamanitra zay nandidy hoe aoka ny mazava azava ao amaizina. Izy no nampahazava ny fonay eo amin'ny fahazavany fahalalana ny voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Andriamanitra zay nandidy hoe aoka ny mazava azava ao amaizina. Izy no nampahazava ny fonay ho amin'ny fahazavany fahalalana ny voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Rehefa mamaky an'io anao dia veday tsisy azonao io fa dia deux teny gasy koa le izy dia tsy mamoaka le illuminé sy le illuminisme. Fa ny zavatra tiany ambara dia hoe ny famonjena dia fanazavana ny mino io nazava ao maizina. Izy nampahazava ny fonay ho amin'ny fahazavany fahalalana ny voninahitran'Andriamanitra ho tavan'i Jesosy Kristy. Zany hoe tena miasa manazava ny fotsika tokoa Andriamanitra fa miainga amin'ilay voninahitra ao amin'ny tavan'i Kristy. Rehefa mamaky ny toko 7 tsika ny 7:12 ditantsika hoe ao anaty baiboly amin'ny famakiana baiboly ny ahitana an'izay voninahitran'Andriamanitra ao amin'ny tavan'i Kristy zay. Dia rehefa mamaky baiboly tsika mijery ny voninahitran'Andriamanitra ao amin'ny tavan'i Kristy dia ohatra mijery fitaratra ozy izy a dia hovaina hitovy endrika aminy satria zay fitaratra mitovy le ao anaty fitaratra sy ny tarehanao. Dia zay le tiany ambara zany ka ny fanazavana ny mino a zay ny atao hoe famonjena. Ny illumination ny mino ny famonjena ka le Andriamanitra mpamonjy io no loharano fahazavana. Io no manazava antsika ao anatsika mahatonga antsika comprendre azy. Ataoko amin'ny teny frantsay izy dia azontsika kokoa le teny gasy rehefa avy eo. Mahagaga mihitsika malagasy fa amin'ny teny frantsay ny azontsika kokoa ozy izy hoe car Dieu qui a dit hors des ténèbres la lumière brille, laquelle a brillé dans nos cœurs par l'illumination de la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne sur le visage de Christ. Une illumination. Le asa ataon'Andriamanitra
mampanazavatsika ny soratra masina ka ahitantsika ny Kristy, azahoantsika famonjena. Zay ny atao hoe illumination. Mamaky baiboly ianao dia tsy lovy ny fanahy masina, dia mahita ny Kristy, dia mahazo famonjena. Zay ny atao hoe illumination raha araka ny soratra masina. Misy betsaka izy ao anaty baiboly, ohatra ny Jaona 1:5 hoe ny teny ny tena fahazavana tonga amin'izao tontolo izao sady manazava ny olombelona rehetra. Io qui illumine tout le monde. Le teny et logos, le tenin'Andriamanitra, le teny tonga nofo le Jesosy Kristy. Baiboly zany, satria baiboly milaza ny Jesosy Kristy. Ny Salamo 1:7 fa ao aminao no misy loharanonainy, ny fahazavanao no ahitana fahazavana. Hitanao Andriamanitra mpamonjy ny loharan'ny fahazavana, manazavatsika saingy amin'ny alalan'ny teniny no ahitana an'izay. Ty mampiseho azy kokoa ngambany le illumination vavaka natao Paoly ao amin'ny Efesiana 2:7 sy 7. Mba omen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika ray ny voninahitra ho anareo ny fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana, mba halalanareo azy tsara. Paoly zany efa vavaka dia tsy hoe mba omen'Andriamanitra katikatary nareo na mba omen'Andriamanitra ohatr'izao nareo, fa mba omen'Andriamanitra anareo ny fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana, mba halalanareo azy tsara. Dia mba hampahiratina ny maso sainareo ka ho fantatrareo ny fanantenana izay miaraka amin'ny fiantsondry sy ny harena feno voninahitra ao amin'ny lova omeny anareo miaraka amin'ny olona masina. Ka betsika mankely fa tsotra fotsiny hoe vavaka Paoly azahoan'ireto olona reto fahendrena, fanambarana, ary mba hiratina ny maso saina, mba fahiratina ny maso saina. Amin'ny teny frantsay izy dia ozy izy zao hoe afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, une fanahy fahendrena, de révélation, fanahy fanambarana, qui vous fasse connaître et qui illumine les yeux de votre cœur. Mba hiratina. Zay izy amin'ny teny malagasy fa io le illumine les yeux de votre cœur, avec que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Inona le fanantenana fanaraka amin'ny fiantsona. Dia matsilo antsika tokoa ny fanahy masina rehefa mamaky baiboly tsika. Ny Jaona 4:15 sy 9 mazava tsara. Ty ny mazava tsara nanomezako azy farany. Ozy izy. Izany teny zany dia voalazako taminareo raha mbola mitoetra eo aminareo aho. Misy teny zany efa adresan'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianatra nandritra ny zareo niaraka. Dia ozy izy, fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay rahandray amin'ny anarako, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra. Tebo omino ty. Zany filazany olona dia fahaleri tanao zany ny fanahy masina ao mbola mampianatra antsika dia izy mbola ampatsiaro antsika ny zavatra rehetra. Fa ny milaza tsika dia zao hoe lay rehetra efa nilazay ny Tompo ihany no ampianaro ny fanahy masina anao. Sy zavatra efa nilazay ny Tompo ihany ny ampatsiarovany fanahy masina anao, fa tsy manome zavatra vaovao tsony izy. Zay ny atao hoe illumination. Zavatra fanazavan'ny fanahy masina ny teny efa nitenen'ny Tompo. Dia rehefa azonao iny satria nampianarany fanahy masina anao, nampatsiarovy fanahy masina anao, dia zay ianao nahazo illumination avy amin'ny fanahy masina. Fa raha vao miteny ianao mitady zavatra vaovao ianao dia mihitatra izy dia lasa illuministe ianao zany amin'izay fotoana izay. Fa tokony mijanona amin'izay voasoratra ihany. Zay hoe repérantsika dia ny soratra masina ihany. Ny fanahy masina zany manazava antsika fa avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy minga avao amin'ny tenin'Andriamanitra foana ny fanazavan'ny fanahy masina antsika. Fanahy masina mi-illuminer antsika fa avy amin'ny teniny. Fa raha vao tsy avao izy dia illuministe isika. Farany amin'ity tapao voalohany ity, hiditra amin'izay tsika amin'ny antsoina hoe Rhema sy logos. Inona le Rhema, inona le logos. Ny Rhema ozy izy ny olona dia le teny ambaran'Andriamanitra. Zany antsoina hoe Rhema. Le teny izay ambaran'Andriamanitra aminao, mivantana.
dia zay mahatonga antsika milaza hoe nahazo Rhema avy amin'ny Tompo satria tena nahazo teny avy amin'ny Tompo mihitsy androany. Fa ny logos indray dia tenin'Andriamanitra soratra, dia baiboly zany, na le tenin'Andriamanitra tonga nofo, Jesoa zany. Zay zany ny filazan'ny olona azy mahasamihafa ny Rhema sy ny logos, hoe ndray teny ambaran'Andriamanitra dia ndray tenin'Andriamanitra soratra. Dia ohatra ozy izy Matio 4:1-4, Matio 4:1-4 dia miteny izy hoe tsy ny mofo ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Tsy ny mofo ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Eto zany le teny dia teny mihitsy aloky ny vavan'Andriamanitra, zany hoe le teny ambaran'Andriamanitra. Dia rehefa jerentsika tokoa io amin'ny teny tsy fantatra, zao nanoratan'ny Paoly azy amin'ny teny Grika, misy maromaro eto mahay teny Grika fa za matahotra nareo dao tsy amitakanareo oka négatif, tsy mofo ty arto mofo, seulement mono, tsy mofo ihany, jese avy amin'ny Joe mantsy mivelomany o anthropos olona, al fa epipanty ny rehetra Rhema ty le Rhemati ty le Rhema ty Rhemati ty fa ny teny rehetra ekporomeno nivoaka avy tamin'ny dia stomatologie vava, stomatos dia stomatos teo avy amin'ny vavan'Andriamanitra Rhema. Rehefa le teny zany teny ambaran'Andriamanitra mivoaka avy amin'ny vavany dia zay ny Rhema. Dia rehefa mahazo izay ianao, rehefa mahazo Rhema ianao dia mahazo teny direct avy amin'Andriamanitra ny dikany. Fa ny logos kosa dia antsika tsara ny Jaona 1:1-2 tamin'ny voalohany teny ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Enarke tamin'ny voalohany, ete verbe être, o logos tamin'ny voalohany ny teny, kai ary o logos ny teny, en prostonteon, en ete pros tao amin'ny tonteon, tao amin'Andriamanitra avec Dieu, kai theos ten hologos, zany hoe ary Andriamanitra dia teny, et Dieu était la parole, teny dia Andriamanitra. Zay zany iny dia tsenao averiny teny mihitsy le logos eto dia io zany tsy le tenin'Andriamanitra ozy izy fa le teny soratra na io le teny tonga nofo 5:4 hoe ary logos dia tonga nofo ka nomina tamintsika. Dia vokatra zay zany dia rehefa hoe naharay tenin'Andriamanitra androany dia ny teny tamiko mihitsy Andriamanitra androany, teny tamiko mihitsy direkta mihitsy Andriamanitra androany. Dia ny tenin'Andriamanitra azoko androany zany io ny Rhemako. Tena nahazo Rhema androany, sao izy Andriamanitra androany ny Rhema. Zay ny fitenin'ny olona ao anatin'le izy. Dia normalement nefa tokony hifanaraka ny Rhema sy ny logos. Manakery zay izy rehetra hoe tokony hifanaraka ny Rhema sy ny logos fa zao rehefa tena iainana nefa le izy dia hita ihany hoe le Rhema no miteny ampiny kokoa, fa le logos tsy tena azo loatra na mamaky ary ianao tsisy azonao anaty baiboly, tsy dia tena maiky loatra ianao hijereny Jesosy fa mamaiky anao rehefa mamaky baiboly dia inona ny tokony atao, inona ny tsy tokony atao, donc tsy dia tena miteny aminao loatra le logos fa le Rhema ihany no miteny, satria le Rhema miteny hoe anona hono ny tokony ataoko androany, sao zany le sitrapon'Andriamanitra tokony ataoko androany, zay mihitsy neniko tamin'ilay tokoteny teo, tamin'ilay fampianarana teo. Ianao ihany nahazo an'io fa ny olona hafa tsy nahazo an'izay teny zay, satria miankina amin'ny olona tsirairay io Rhema io satria io mifanaraka amin'ny fiainako le Rhema le teny azoko, dia io mihitsy le tena izy azo Rhema tamin'ny Tompo. Fa rehefa mamaky baiboly tsisy azoko io tsy miteny amiko dia tsy tena zava-dehibe amiko, tsy tena mahita an'i Jesosy rehefa mamaky baiboly dia tsy zava-dehibe eo. Dia farany zany lasa le Rhema zany ny lehibe lavitra noho izay lazain'ny baiboly. Zay Rhema ny lehibe lavitra noho lazain'ny baiboly dia io ny tena indraindraiko fa tsy dia tena mametraka amin'ny baiboly intsony dia eo raha vao eo dia fa tsy mifanaraka amin'ny gasy mahay mamaky baiboly ianao zay raha vao tsy ny baiboly no jerenao. Dia andaontsika hijery dictionnaire, misy dictionnaire lehibe anankiray zay misy IST ohatr'izao ny habeany bailly dictionnaire grika dia adikany amin'ny teny frantsay. Fa rehefa ao anatin'ny dictionnaire io ataoko aingana be ty fa juste ampifanara anehoana aminareo an'izy fotsiny ny
Définition voalohany a dia mitovy ny Rhema sy logos. Ndray ary amin'ny roa dia ndray ary amin'ny lambda Rhema sy logos. Fa rehefa tsy jerenareo définition voalohany dia samy midika hoe parole na mot. Deuxième définition, logos dia midika hoe parole prononcée par une vive voix. Io zany zao dia fa tsy mitovy amin'ny teo hoe teny lazaina mafy ohatr'izao le izy. Dia filazany azy indray amin'io faharoa io ny Rhema dia hoe ce qui est prononcé par la voix vivante. Zay fa tsy mitovy ihany zany. Zay définition faharoa. Définition fahatelo a tena mitovy mihitsy hoe parole le discours. Izy roa. Définition fahaefatra mitovy mihitsy hoe chose dite ou chose parlée. Izy roa. Définition fahadimy logos dia hoe décret na mandat na commandement. Zay logos. Définition fahadimy. Définition fahadimy Rhema dia hoe dans la mesure où il s'agit d'un ordre. Ka tsy mitovy ve zany ordre sy commandement sy mandat sy décret zany. Samy hafa fotsiny. Définition fahaenina mitovy mihitsy ny logos sy ny Rhema samy narration et récit. Définition fahafito ny logos dia lazaina hoe les dictants de Dieu. Fa ny Rhema kosa toutes sortes de proverbes comme un message. Définition fahavalo dika zay zany hatreto dia zao hoe tsy azo avahana ny logos sy ny Rhema fa mitovy. Mitovy tena mitovy ny logos sy ny Rhema. Ary eto ara ny logos ary misy resaka Andriamanitra kely. Fa ny Rhema tsisy resaka momba an'Andriamanitra mihitsy ny définition-ny ao anatin'le dictionnaire. Dia io Rhema tsy misy resaka Andriamanitra mihitsy ao. Rehefa raisitsika indray ny concordance na rehefa logiciel biblique moa dia mora kely mitady azy. Klikenao ny atao hoe logos a hitanao fa miveriny telopolo sy telonjato izy ao amin'ny testamenta vaovao. Fa ny Rhema indray a dia miveriny mpitopolo ao amin'ny testamenta vaovao. Testamenta vaovao tsy inona ny teny grika. Dia ny logos a adika hoe teny iny 8 sy 9. Adika hoe teny izy ao. Ary ny Rhema adika hoe teny a iny 920. Zareo fa samy mitovy ny andikana anazy. Iny 50 logos a dia adika hoe diry, laza na nanao. Amin'ny tanovo izy hoe nanao. Tegasy vaovao izy hoe miteny. Le fanitsina fahaenina miteny. Ny Rhema iny tsivy adika hoe miteny. Dika zany a mitovy ny hevitry izy roa io. Mitovy ny heviny. Fa raha mbola tsy mihinareo dia anao aka verset mihitsy tsika dia jerentsika anazy. Matio toko fa jereo a verset ray reto parallèle Matthieu, Marc, Luc. Mitovy zavatra teneniny a fa ohatr'izao ny fitrangany. Ny Matthieu toko fa 9:5-7 dia ozy hoe ary natsiaro ny teniny Jesoa Petera dia ilay lazainy hoe raha tsy mbola misy akomaneny dia andahy ny telo ianao. Rhema le teny ampiasainy eto. Atsiaro an'io Rhema any Jesosy io zany izy. Ok, tena mety izy satria teny fanambaran'i Jesosy Kristy. Marka indray ina lazay Marka toko 4:12-7. Ary tsaron'ny Petera ny teny lazain'i Jesosy tamin'ny raha mbola tsy misy akomaneno amin'ny fandroany dia andahy ny telo ianao. Io teny Rhema koa. Ok, Luc toko 2:20-20. Ary natsiaro ny teny tompo tamin'ny Petera hoe raha tsy mbola misy akomaneno an'io dia andahy ny telo ianao. Teny eto indray nefa logos. Nefa mitovy mihitsy zavatra heviny tiany ambara. Dia eto izy logos nefa eto izy Rhema. Misy olona afaka manamarina an'izany eto. Fa tsy manam-potoantsika hijerena an'izany fa mino fotsiny ihany. Fa ny logos indray adika hoe Rhema. Mitovy samy teny ny dikany. Ny Efesianina toko 1:7 tiako tena flagrant be grave be ty raha voaty tsy azonareo. Efesianina toko 1:7 hoe ny tenin'Andriamanitra raisozy izy ny fidin'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Amin'ny teny grika na miratany Paoly azy izy dia hoe tena makairaniny ty le sabatra. Tompona matos sabatry ny fanahy, poestinina Rhema dia Rhema an'Andriamanitra. Io zany, i sabatry ny fanahy zany dia Rhema an'Andriamanitra. Fa misy sabatra anankiray ihany koa teneniny amin'ny tenin'Andriamanitra, Ireo toko 4:12. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maharatra ny sabatra roa lela. Tenin'Andriamanitra sabatra, tenin'Andriamanitra sabatra.
nefany a eto ndray de ozy izy hoe John velona gara fa velona amin'ny teny grika mo tsy milahatra le izy fa ny déclinaison no ahitana hoe sujet isa verbe sa complément car ty zany gara fa velona logos miteny logos to teo tenin'Andriamanitra kay tia velona sy NRS mahery ary tomoteros maranitra hyper mihoatra ny nohony maranitra nohony fasaniny toute makairany mitovy amity any sabatra distomone roulé tanareo eto ndray a tenin'Andriamanitra fa logos to teo nilazany azy ty Rhema teo nefa samy sabatra noresahany eo tika zany ve misy sabatra anakiroa ny tenin'Andriamanitra de hafa le sabatra fanahy de hafa le sabatra roulé tsy to hatramin'izay tsika de mamaky fa ray ihany ary tsy diso ny famakitsika an'izany fa ny sabatra ny fanahy ihany le sabatra roulé la ny tenin'Andriamanitra satria tenin'Andriamanitra ihany ny tenin'Andriamanitra na logos izy na Rhema mbola tsy mino John toko fahenina andiny fahenipolo ka hatrao favalo amby enipolo maro tamin'ny mpianana zay nandre izany azy no niteny hoe sarotry zany teny zany logos izy eto sarotry zany teny zany iza no afaka miaino azy io zany a le teny nambarany Jesosy Kristy rehetra teo aloha le tsisy mahay manantona raha tsy tao amin'ray zay naniraka azy ny tsisy ary sarotra zany logos zany nefa teny nambarany Jesosy Kristy ary fantatry Jesosy tao am-pony fa nymonomonina any amin'izany mpianany ka hoy izy tamin'izy ireo manafitoana anareo va izany mainka raha mahita ny zanak'olona miakatra any amin'izay toerany taloha ianareo ny fanahy ny mahavelona ny nofo tsy mahasona inana iny ny teny zay nilazaiko taminareo le teniteniny teo zany le sarotra teto izy logos fa eto ndray izy Rhema te zay nilazaiko taminareo de fanasy fiainana kanefa misy tsy mino ny sasany aminareo fantatry Jesosy hatramin'ny voalohany zay tsy mino sy amadika azy de hoy izy izany nilazaiko taminareo fa tsy misy olona mahay manatona raha tsy nomeny ray azy zany hatramin'io de maro tamin'ny mpianany ny hevitra ka tsy miara-mandeha tamin'ny tsony de hoy Jesosy tamin'ny 12 de anareo koa mba te ihany de hoy Simona Petera tamin'ny Tompo akany amin'iza moa zahay ianao manana ny teny ny fiainana mandrakizay eto ndray izy Rhema nefa tatsy a logos le teniteneniny a tato Rhema de eto ndray Rhema izy tika zany a tena azo afamadibadika mitovy hevitra sy azo afanolona ny Rhema sy logos fa tsy marina ny filazana hoe le Rhema le tenitenenin'Andriamanitra de le logos a le soratra silay fa le tenenin'Andriamanitra ihany voasoratra ary milaza ny Jesosy Kristy le teny tonga nofo ao a mbola tsy mino asan'ny apôstôly toko 10:7 raha mbola nilaza zany teny zany Petera de latsaka tamin'izay rehetra nandre ny teny inona ndray le teny tsy le teny tenen'ny Petera latsaka tamin'izay rehetra nandre ny teny ny fanahy masina epi lalontos nilaza izany to Petro i Petera taremata zany teny zany taremata tota epe de atizy ny teny hoe logos zay nandre ny teny nandre ny logos le teny tenen'ny Petera voalohany ihany Rhema lazainy hoe teny nyraisin'ny retsy olona retsy logos tovy Rhema sy ny logos tovy fa tsy mety a ny fanavahana azy ka misy tokoa ny teny zay manaitra anao samy entanareo samy miaino fampianarana samy miaino toriteny fa misy teny manaitra anao kokoa tsy manaitra ny hafa ary ny hafa hafa indray ny manaitra anazy fa tsy manaitra anao tena misy zany a ary nefa samy miaino toriteny ray ihany nareo zay le fitsilovan'ny fanahy zay le illumination de l'esprit afa amin'ny tenin'Andriamanitra ihany le izy mitovy a fa hafa ny manindrona ny hafa kokoa noho ny hafa satria samy manana ny fiainantsika arakaraka ny zavatra ny ainany tsirairay no mahatonga azany fa tsy fanambarany reny de aza miteniteny foana Rhema sy logos sy agape sy eros ny ainao de tsy eo mahay teny grika be anao
efa tsy hay dia janony fa mahamenatra tsy fanambarana zany rema reny ary rema daholo ihany a izy rehetra no zany tsy rema reny fa nogosiko fitsylovana avy amin'ny fanahy masina reny miainga avy amin'ny tenin'Andriamanitra no Inona teo de rema daholo la tenin'Andriamanitra nenonao na le tenin'Andriamanitra misoratra masina le tenin'Andriamanitra enonao ka mifanaraka misoratra masina sy le tenin'Andriamanitra voarainao manokana de mifanaraka izy rehetra reo fa tsy mahazo misy mifanohatra na kely any eny rehefa am'raika amby folo latsaka zao a anao pôzy kely tsika misy rano misy gotery ariny de afaka makeny meko 10 minitra ianareo hatramin'ny raika amby folo latsaka dimy tsika de veriny tondraiky. Izay nametraka moto eo amin'ny garage ao a afatra amin'ny fiavana garage ao ambany a kisaka olo fa tsy atao alohan'le varavarana tsisy fofoana misy io fa izay carré moto ao ambany amin'ny garage.
Tsara mihitsy hoe inona mijery angona mety izy mety fa tsy hoe milako be any amin'ny efa le mijery amin'ilay fa enregistré registriate ma izy registriate mbola azo fahasanana ihany efa izy efa mifangaro ery na registriate zany izy efa mixe ary le audio audio tsy lafa fa fananahoana le audio tamin'ny herin'iny ça va le atao tamin'le an'iny fa iny afaka ny exporter tamin'ny machine dia nitraité ponina fafako le bruit dia mety manakavina tsy mampety azy va zao ay natao dia minarina fa izy tsy maintsy mbola omeko anazy tsy inona fa anatin'ity zany tsy mety metahana USB zao
Tsy maintsy mbola exporteko amin'ny machine aloha dia avy eo meko anazy amin'ny USB. Tiako tenenina hoe mety hoe mena anazy androany ny USB dia alaina tsy androany. Kasi dia very aty ny USB dia davina aloha mena mifaly. Efa misy USB an'olona mahitsy ary ety amiko aty tena maro. Tsy haiko intsony hoe anizo. Karazana zany a dia efa misy an'olona reda hoe fa tsy mahadavidy ny tompony dia aty carte sy ne izy io zany io carte Hafatra. Raha hoe nantsomena zao rehefa mianamina manokana dia maty. Ty zany mbola exporteko makatona tompoko dia atsy makany amin'izao. Dia alohantsika io makomana iverina sady raha ohatra ka na raha niona alohan'izay tsika dia afaka alaina amin'afo raha vao voafitrako tsy anaty ordi dia afaka apetako ao ny USB. Raha vao voafitrako amin'ny ordiako dia afaka apetako eo ny USB anao. Fa ty zany tsy maintsy tapitra aloha ty zay vao afaka apetaka. Kara zany hoe USB dia zay tena. Taka mahazara dia omenantsika ihany hoe misy ny site gasy MNB tsy tena nietsika loatra io zay tatoato dia ao anatiny ao misy mizara roa izy ny anankiray ny anankiray misy hoe thème gasy MNB point org dia rehefa loha hevitra izy ohatran'le ataontsika zao zany dia ao anatin'izay thème izay. Dia misy indray hoe biblika gasy MNB point org dia rehefa tena le famakina hoe famakina baiboly, momba ny baiboly, ny inona famakina baiboly, momba ny baiboly, ny famakina toronkalo Ireo, famakina faminanina dia ao anatin'izay biblika gasy MNB point org zay. Dia ny YouTube manokatra YouTube ianao dia manao recherche gasy MNB dia mivoaka le logo gasy MNB ohatran'ity dia cliquenao iny. Raha cliquenao iny dia mivoaka daholo ny vidéo gasy MNB rehetra misy 20 izy ao. Mora kokoa no hijerenao an'le tany amin'ny rehetra tany rehefa manao an'iny ianao. Fa na tsy miclique an'iny ary ianao dia efa midefile eo ambany eo daholo le vidéo any gasy MNB rehetra dia afaka hitanao fa matetika le faraparany no asehoany eo zay. Dia ny page Facebook indray gasy mahay mamaky baiboly io le page dia ao daholo ihany koa ny vidéo rehetra zay efa nandeha. Matetika le vidéo lavalava tamin'ny voalohany taloha eny ny tsy ao fa le taty aoriana fohifohy na toriteny tamin'ny fiboana na ny ino moa versiay dia ao anatin'io page gasy mahay mamaky baiboly daholo. Dia mandeha direct amin'izao fotoana izao miaraka amintsika amin'izao amin'ny gasy mahay mamaky baiboly io zavatra ataontsika eto zany mandeha direct ao. Dia manasa anao hijeren'io manoratra ao sy ny rehetrarehetra averiko ihany tena ekipa vitsivitsy zay no miaraka raha mba misy manana fahafahanareo anampy anohana anay amin'ny lafiny rehetrarehetra torohevitra seza trano ny zava-maneno efa manomboka misy io misy clavier tsara io tsy haiko gitara batterie tsy ilaina aloha zany satria zavatra iraray fotsiny le ataontsika eto fa tsy dia mira loatra tsika fa zay fanampiana na amin'ny resaka internet resaka tsy haiko sary feo rehetrarehetra tena mila ny fanampiana dia amin'izay mba ataontsika mitsara le izy ny fampianarana ny fezana mitsara foana dia
ataony tsara ihany koa ny zavatra atolotra ny olona zany dia mba manao tsara tsika kristianina zay mba tanjona arak'izay tratra fa ny tsy mety avitantsika tsara dia satria zay mila azotsika ny tsy mety avitantsika zavatra tsara dia satria tsika tsy misavestira be tsy manana vola be ho savestiavan'izay ary raha manana raha dia aveo le izy hafa ny olona zany hoe misavestira be izy dia aveo izy mahazo vola be fanampin'iny dia zay mahavita anazy tsara be fa tia maimaimpona ho an'ny tompo dia tsisy vola be savestiavana satria tsy azo mihitsy rehefa aveo fa dia mety aposy foana raha miala dia zay ny tsy avitantsika tsara fa io miankina amintsika ihany zay lazaiko hoe raha ohatra ka nahita ianao nahazo zavatra ianao tia nombo azo koa ny hafa dia ataontsika ifanampy ifanohana tsy fikambanana tsy manangona olona ho anazy na fiangonana vavony gasemaibe fa sehatra ianarantsika ohatr'izao isam-bolana fotsiny fa dia zay no hoe tsy makabe ny fotoananao zay fa raha manana kely ianao dia afaka mifanampytsika dia ilay zay tsy afaka moa dia ataontsika foana zay ananatsika dia ataontsika tsika tsy miandry vola be na zavatra ngeza be vao manao zavatra fa tenin'Andriamanitra ny antsika ny fototra fa tsy fitaovana akory fa ilaina fitaovana na izany azy ny amin'ny heriny sabotsy masina io mety kelikely nareo no afaka amin'io fa tsy manina fa alefantsika izy somary teritery ny fotoanako amin'ity taon'ity dia mety miovaova izy hatramin'izay isaka sabotsy voalohany fa tamin'ny heriny teo zao tsy sabotsy voalohany fa faharoa dia amin'ity izy voalohany dia amin'ny heriny koa izy voalohany mety miovaova izy amin'ity taon'ity tena mamela satria betsaka koa ny zavatra hafa tena matazona dia ny fijalian'i Kristy la passion du Christ zay no jerentsika fa jerentsika izy eo anatin'ny filazantsara efatra le namonona anazy mihitsy zany mandrapitsangany tamin'ny maty jerentsika ny tantaran'ny filazantsara efatra mahasamy hafa azy mitovizany dia jerentsika hoe inona ny heviny anisan'ny heviny ngezabe jerentsika ao anatiny hoe inona avy reo teny nataon'i Jesosy rehefa teo amin'ny azo fijaliana izy dia misy teny anaky 7 nataony teo inona avy reo dia inona ny filaharan'ireo manahoana ny fitsaranan'i Jesosy Kristy inona avy ny fitrakan'izay fitsaranan'i Jesosy Kristy zay amin'ny fiainantsika rehetrarehetra dia ty maty oviny Jesosy tamin'ny andro iny izy ny maty alarobia izy be dia tsangana sabotsy dia mila mivavaka sabotsy tsika sa maty zoma izy dia mitsangana lahady zay tsy ampy 3 andro akory nefa ny hoe 3 andro izy ny tany-pasana dia ho jerentsika eo zany momban'izany zay no zavatra ho jerentsika zany hoe somary biblika kokoa indray zany ny loha-hevitrintsika amin'ny heriny 3 avril miampitson'io paka mety andeha vacances nareo mety inona rehefa mandeha vacances nareo dia hitanareo ny gasemaibe koa orga ihany le izy raha ohatra mokatsy dia zay ny fotoanantsika amin'ny heriny misy anankiray zany voakavao amin'ny STE dia mpampianatra ao amin'ny STE dia omeko anareo fa amin'ny latsinainy 20 marsa tsy mianatra tsy miasa ny vehivavy au moins tapakandro dia manokatra ny varavarany ny institut supérieur de théologie évangélique etsy ambotra Raha mandeha 109 ianao dia miala ao amin'ny arret teny ianao le receveur miara amin'ny arret ravinala dia voamidinao ianao dia eo mihitsy le STE arret ravinala ny zavatra atao anatiny zany maraina misy atelier anankiroa ndray resaka fanandevozana hoe taloha ny fanandevozana fa zao tsisy fanandevozana tsory fa kanefa mbola misy fanandevozana zao inona avy ny fanandevozana hitantsika amin'izao andro vanim-potoana zao zay ny anankiray dia misafidy ianao na zay nijerenao na ny resaka fifankatiavana eo amin'ny araky ny testamenta vaovao zany sy le fifankatiavana araky ny kolotsaina malagasy rentsika zany mifankaty fihavanana dia nefa fangarotsika amin'le fihavanana malagasy le izy inona nitovizan'ny fihavanana amin'ny baiboly sy ny fihavanana malagasy inona mahasamy hafa ny fihavanana amin'ny baiboly sy ny fihavanana malagasy misafidy an'izay zao fanandevozana na fihavanana no jerenao anatiny dia vity zay dia misy sakafo miara-misakafo 5 ariary ny sakafo raha ohatra ka hisakafo any ianao fa raha hisakafo any ianao dia resao amin'ny rivadiko be resaka riarina re le varotra rana teo
hoe za ho any amin'ny STE amin'ny latsinainy dia sakafo commande sakafo a dia resao anazy dia izy no manao sakafo raha hisakafo ianao na afaka mitondra ianao a afaka mividy eo manodidina eo ianao a afaka mody koa ianao a afaka ariva ianao vao tonga ny ariva indray a no atao a dia resadresaka iresahana hoe ohatry ny ahoana zany vocation zany misy olona ve natsona inona ny atson'Andriamanitra anao inona ny antom-pisianao zay zany no resahana vocation dia ny fianarana ahoana ny fianaranao amin'ny STE inona ny ilaina ny fianaranao amin'ny STE ny olona anao pastera ihany hoe mila mianatra sa ny olona rehetra afaka sy tokony mianatra dia zany no resahanao a dia amin'izay tsy ambakainy olona amin'izay Rhema sy logos ihany a dia ny inavy mety hivoaka amin'ny STE rehefa mivoaka ianao dia mety ho lasa inona dia zany resaka tena resaka ifanaovana miaraka mpianatra mpampianatra mpandraraha sy ny rehetrarehetra ny mahafinaritra amin'ny STE dia mahita olona avy amin'ny karazam-piangonana isan-karazany nareo ary tena miresaka ny atao any eto zany koa dia fampianarana fotsiny fa any tena resaka ny atao any dia afaka mijery ny STE no raha tany ianao tamin'ny herintaona tamin'ny roa taona dia milaza aminao fa hafa mihitsy ny STE amin'izao fotoana izao miova be mihitsy izy a dia afaka mamitsidika amin'izay dia ilaina ny inscription zany a satria voafetra ny toerana mbola malalaka izy afaka misoratra ianao a dia ery amin'ny haingo a vadiko ery le izy a $5,000 ny sakafo raha ohatra sakafo ianao zay a ny vaovao tsara omena dia toy indray tsika amin'ny toy tsika ny amin'ny Illuminisme rehefa hitantsika teo zany mombamomba azy ny toetoetra ny mahatonga ny olona ho lasa illuministe sy ny zavatra rehetra ohatr' zany a dia anomboka maly anazy amin'izay tsika araka ny soratra masina ahoana amin'izay ny fomba malitsika ny illuministe hoe inona ny tena tsy mampetiny olona illumine ay anankiray adiniko efa natao teo ty zany efa eo olona tabatra dia efa adiniko ty tany an-trano eka mbola adiniko indray ty mba misy namana akaiky manao zavatra tsara mahavita zavatra tsara audio ty na dia nany anarany a dia CD audio ty a misy irafolo ao anatiny audio le izy irafolo ao anatiny a dia $7,000 ny vidiny dia raha ohatra ka mba mahalinanao dia mba afaka mandray a efa hitanareo teo izy a mafatifatikely ohatran'io izy sy mihirany a io arina io izy a dia $7,000 dia mba manasa atsika mba handray anjara tsy tena mpanao pub navaritra ohatr'izao ny gasy mamaky baiboly a fa ty mba namana zany dia mba zay nitenenana azy so dia tonga eto daholo amidio ny kitapinay amidio ny tranonay amidio ny motoanay tsy zay akoa ty tena ten'Andriamanitra koa ny ao anatiny a dia efa nenoko a dia zay le antony ahoana ny manitsika ny illuminisme araka ny soratra masina ty zany anisany andiny soratra masina tiandry zareo sy ampiasaindry zareo ny asan'ny apôstôly 2:2-12 ka hatramin'ny 7-12 hoe fa zao nilay nampilazaina ny Joela mpaminany hoe amin'ny andro farany hoe Andriamanitra no androtsako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy dia aminany ny zatovinareo dia ahita fahitana lahy antrareo dia hanonofy ary ny mpanomboky na lahy na vavy dia androtsako ny fanahiko amin'izany andro zany ka aminany amin'ny andro farany io zany amin'izao vanim-potoana zao zany a dia afaka maminany daholo ny olona rehetrarehetra dia afaka miteny sy tenenan'Andriamanitra daholo ny olona rehetrarehetra zay ny andraisany an'io iteny sy tenenan'Andriamanitra avokoa ny olona rehetra mbola hoenarantsika ny faminaniana araka ny testamenta vaovao mbola ho ataontsika izay ndray andro any a fa tsy hiditra be amin'ny resaka faminaniantsika satria misy faminanianao hoe maminany amin'ny testamenta vaovao izy na tena dikany raha araka ny Korintiana voalohany 5:12 fotsiny dia hoe ny atao hoe maminany ozy izy dia ny miédifier miconsoler ary mi-encourager zay le izy araka ny Korintiana voalohany 5:12 fa tsy le hoe milaza zavatra hoavina hoe tenenan'Andriamanitra sy ny tenen'Andriamanitra zay aloha zany ny famakinan'io voalohany indrindra fa faharoa ny tena tia milazaina dia zao hoe tsy natokana ho an'ny jiosy ihany ny fanahy masina
fa natao ho an'ny olona rehetra sy ho an'ny firenena rehetra. Zay ny antony io. Ary raha hitanareo ny contexte asan'ny apôstôly toko faharoa dia tamin'ny latsahan'ny fanahy masina tamin'ny Pentecôty dia nazavain'ny Petera hoe tsy mamy zay ny mahatonga anay manao an'io, fa io mihitsy le lazainy Joela fa tanteraka io fa tanteraka izy fa ho an'ny olona rehetra amin'izay ny fanahy masina manomboka eto. Zay zany tia lazainy fa tsy ho an'ny Jiosy ihany. Dia azo fahazavana bebe kokoa ny mpino aty amin'ny testamenta vaovao, azo illumination, tsy azo fanambarana vaovao tsony fa azo azava amin'ny kokoa ny testamenta taloha, satria efa tanteraka Jesosy Kristy daholo ny zavatra voalaza tamin'ny testamenta taloha rehetra. Dia mazava kokoa ny mpino le izy, zay mahatonga le hoe aminany izy tsy andray tenin'Andriamanitra vaovao izy fa azava amin'ny kokoa lay tenin'Andriamanitra taloha. Zay dikan'io. Dia tsy mijanona ho an'ny illuministe. Io zao tena mandiso ny zavatra lazain'ny illuministe, satria ho an'ny illuministe ry zareo le debadeba illumine ihany no itenenan'Andriamanitra. Nefa io teny io tena mifanohatra amin'izay ny teneniny hoe tsy ho an'ny illumine ihany, tsy ho an'ny karazan'olona saragan'olona vitsivitsy ihany akory no mahazo an'izay fanahy masina sy mahazo an'izay faminaniana izay, fa ny olona rehetra, ho an'ny mpino rehetra le izy. Dia lazainy hoe le karazany hoe mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy sy ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy, zany hoe manomboka amin'ny ankizy lehibe ny antitra dia mety andray ny fanahy masina avokoa ary ahazo kokoa ny voalaza ny soratra masina. Zay ny zavatra tiany resahana amin'io. Ary tsy ny lehibe sy ny ankizy sy ny antitra hoe fa na lehilahy na vehivavy dia jereo fa tindreny foana hoe mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy, ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy. Zany hoe tsy miankina amin'ny taona, tsy miankina amin'ny firazanana, tsy miankina amin'ny sexe, ary tsy miankina amin'ny harena, fa na ny mahantra na ny mpanan-karena dia samy azo fanahy masina avokoa. Zay ny lazainy eo. Zay ny ambaran'io asan'ny apôstôly toko faharoa 4:420 sy 5:100 io. Fa zay ny illumine. Ny illuministe ny andraisan'ny baiboly dia anohanan'ny heviny. Dia tsy mety zany hoe inona ny andiny soratra masina anohananao ny hevitrao. Ny andiny soratra masina toka tsy fanohanan-kevitra, fa na inona tianareo tohanako amin'ny soratra masina dia azoko tohanana daholo zany. Andiny soratra ny baiboly dia natao hitarika ny saintsika sy hanova ny toetsaintsika sy hanova ny fitondran-tenantsika, fa tsy natao hanohanana ny hevitsika akory. Asa razonareo fa samy efa an'izay samy hafa zay. Tokony miainga amin'ny baiboly ny zavatra rehetra, fa tsy hoe miainga amin'ny saiko dia mitady verset hanohanako azy. Io zao ny anazy io asan'ny apôstôly toko faharoa io mitady verset izy hanohanan'ny heviny dia io ny hanohanany azy nefa tsy zany kory lazain'ilay texte. Ny faharoa ny olona ny illuministe dia tsy mahalala ny faharatsian'ny fon'ny olona, tsy mahalala hoe ratsy angety fotsika olombelona ty nampino any. Jeremia 7:7 dia zao lazain'ny Jeremia 7:7 hoe ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra sady manana aretina tsy esitrany. Iza ny mahafantatra ny aminy? Tena mamitaka io fo io. Io fo io mahatonga ny hoe misy olona tena hitanao zao hoe nitoromany rehefa toriana ny filazantsara, fa rehefa miala teo izy dia le faratsiny taloha ihany no mbola ataony. Fo mamitaka, manao ohatr'izao ny fo io. Ary ny fo ny zavatra tadiaviny fotsika io dia ny intérêt amin'ny fony, ty tena fony io fotsika io. Zay mahafinaritra azy, zay mahaza ho ny tombony zany ihany no mahafaly ny fotsika io. Fa raha voavoatohina kely ny fotsika io dia tezitsika dia marary ny fotsika dia miakatra ny tension antsika na kristianina aritsika. Petraka fony ho an'ny olona rehetra, tsy azo atokisana ny fo. Ka hoe zay zavatra lazain'ny fo dia hoe lazainao fa avy amin'Andriamanitra. Tady ny intérêt amin'ny fony io. Ary rehefa mahita ny intérêt io dia mahita verset biblika anohanany izay intérêt an'izay foana. Ka aoka tsy atokony fonao ianao na efa mpino ary.
na ifapino ara dia mila tarian'ny teny foana, mila tenin'Andriamanitra foana isika nazavantsika sy hanamboatra sy hitarika ny fontsika. Fa raha vao mandeha amin'izao io fonao io tsisy tenin'Andriamanitra dia miborika foana io, manitaka mihatra no zavatra rehetra io fo io, manana aretina tsy azo trano io fo io, ary tsy fantatrao mihitsy ny aminy. Ka raha vo izy, raha vo raitsinao izay teny rehetra tonga an-tsainao dia lazainao fa amin'Andriamanitra, efa miomana makany amin'ny fahadisoany ianao zay. Betsaka ny feo mety manakana ny feon'ny fanahy ao anatinao, be dia be. Satria izao no mapetipety anahy, satria izao no mitaizana anahy, satria izao ny aniny, dia tsy manaiky ny feon'ny fanahy ianao. Noho izany tsy maintsy mila ny tenin'Andriamanitra foana ianao hanitsy ny feo tonga ao anatin'ny lohanao, fa tsy hainao manavaka hoe fanahy ve izany sa tsy fanahy. Rehefa fanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra izy dia fanahy masina izay. Fa rehefa fanaraka amin'ny tianao izy dia ny fonao zay no miteny fa tsy fanahy masina izany. Ka le perfectionnisme mahatonga an'izany, le mieritreritra izy hoe za efa parfait, za efa tsy manota ntsony, za efa masina be, za efa tena ohatr'izao dia zay eritreretiko rehetra marina daholo. Grave zany a, grave zany a. Ny olona ohatr'izany tena grave. Tsy misy olona ohatr'izany. Raha milazantsika tsy manana ota dia manita tena ary ny teny tsy ao anatintsika. Mila miverina ny tenin'Andriamanitra foana. Rehefa misy zavatra tonga ao anatin'ny sainao ao dia ampitahay ao tenin'Andriamanitra. Zay no lazainy hoe fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra toy ny sabatra roa lela ary manindrona hatramin'ny fampisarahana ny tolona sy ny tsoka ary mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. Ny tenin'Andriamanitra no mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. Ny tenin'Andriamanitra raha mitao ny teny frantsay dia hoe ny tenin'Andriamanitra mijuge ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. Fa ny illuministe dia ny sainy mijuge hoe tenin'Andriamanitra ve ty voasoratra ty sa tsy tenin'Andriamanitra. Tanareo le fa samy hafany voalaza ny baiboly fa ny teny no mijuge amin'ny saintsika. Fa ny illuministe ny sainy no mijuge amin'ny tenin'Andriamanitra hoe misy tsy tenin'Andriamanitra ao. Dia mila mitandrina amin'izany a isika. Ny fanambaran'ny illuministe ngerany tena izy tsy makaiza akory, zavatra anankiroa no mitranga. Raha ohatra le fanambarany ny fanaraka amin'ny baiboly dia tsisy ilana azy satria efa milaza an'izany ny baiboly. Ary raha ohatra le fanambarany tsy ao anaty baiboly dia tsisy ilana azy satria diso izany le fanambarany. Zay tsisy ilana azy foana ny fanambarana hafa ivelan'ny baiboly, na izy manohatra amin'ny baiboly na izy efa voalaza amin'ny baiboly. Tsy alao ve le source azo antoka ny raisitsika. Vazavaiko anareo zay efa misy any anaty YouTube any anaty sita koa ny fampianarana hoe matenin'Andriamanitra amin'ny baiboly, azonareo jerena zay tia hitanareo. Fa androanitsika tia metraka hoe baiboly dia ampy, soratra masina dia fa ampy antsika fa tsy mila fanambarana hafa ntsony. Dia nazy izany tsy ampy ve fanambarany baiboly dia tsy maintsy ampiana an'izao ozy Jesosy tamiko izao, tsy ampy ve zany? Nefa io ara tsy hay. Be iny ara tsy hainao dia laza tady hafa ndray ianao fanampin'io. Tsy lozika mihitsy tsika, tsy lozika mihitsy. Io baiboly io le soratra, le teny voasoratra io a, io le fa lazaina hoe mahasoa amin'ny fampianarana sy ny fandresen-davitra. Fa ny illuministe tsy manaiky mihitsy hoe nareo aza lany mahagaga mbola tonga ihany nareo rehefa pubafiry zay tenenina zay. Aza lany andro meny fampianaran'ny olona milaza azy mahay baiboly. Misy zany ny Facebook iny. Fa mianao zany. Fa izy ihany no mampianatra dia izy ihany no nianona nefa ny azy tsy manaraka amin'ny soratra masina mihitsy fa dia fankatoavana fahamasinana fitiavana foana ny tantaray amin'ny herin'ny teny. Soratra masina nefa miteny baiboly nefa miteny hoe ny soratra masina rehetra dia nomeny tsidroman'Andriamanitra ka mahasoa fampianarana. Miainga amin'ny baiboly ny fampianarantsika, mahasoa fandresen-davitra. Iny izy manamboatra ny saina, fa manamboatra fitondran-tena indray a, fa ny tsy izay diso, fitaizana ny fahamarina, zany ny tenin'Andriamanitra, zany ny soratra masina, zany ny baiboly zany, mahasoa amin'ireo. Dia mbola ampiana zavatra hafa aiza indray rehefa avy eo. Fahatelo a,
Ny illuministe dia manohitra ny lazain'ny baiboly ny amin'ny atao hoe fanambarana, ny amin'ny atao hoe révélation. Tena toerin'ny illuministe mihitsy nefa mazava tsara ny lazain'ny baiboly araka ny Joda fahatelo. Joda moa tsy isy toko fa toko ray ihany dia tonga dia andininy fahatelo lazain'ny Joda. Ozy izy Joda hoe ry malala, raha manao izay zotom-po rehetra noratra aminareo ilaza ny famonjenim-bonantsika, dia nisy natery hanoratra aminareo hampirisika anareo mba hiaro ny finoana izay voatolotra indray mandeha monja ho an'ny olona masina. Finoana izay voatolotra indray mandeha monja ho an'ny olona masina, io le arovana. Ino ny finoana io? Misy ny atao hoe finoana dia misy ny atao hoe finoana. Ny finoana ray le fantatsika mahazatra hita betsaka ao anaty baiboly dia le antsoina hoe finoana subjectif. Lay za mino any Jesosy Kristy na le za matoky any Jesosy Kristy sy ny asa mpamonjeny teo amin'ny azo fijaliana ary ny teniny ao anaty baiboly. Zay ny finoana ray, zay le hoe finoana subjectif. Fa misy ny finoana objectif, dia izay ny finoana objectif zany dia le izay inoko, l'objet de ma foi. Inona ny inoko? Io le fotom-pampianarana kristianina rehetra, io ty finoana lazainy ity. Ny fotom-pampianarana kristianina ozy izy dia voatolotra indray mandeha monjy ao anaty baiboly, tsy azo ampiana intsony ary tsy azo analana fa natolotra indray mandeha monjy une fois pour toutes apax toy mandeha monjy, tsy ampiana tsony ary mila arovana tsara io. Ary zay no nanoratana ho atsika, ny ampirisika anareo hiaro an'io ozy izy, mila arovana io. Nomena indray mandeha monja tamin'ny alalan'ny apôstôly ny fotom-pampianarana kristiana dia tsy mila ampiana tsony amin'izay fanambarana sy zavatra hafa lazain'ny sasany. Io no manambara ny Jesosy Kristy ary tsy maintsy eo amin'ny Jesosy Kristy ihany. Be dia be ny olona milaza fankatoavana fa tsy niteny Jesosy. Be dia be ny olona milaza fahamasinana fa tsy niteny Jesosy. Be dia be ny olona miresaka fitiavana fa tsy niteny Jesosy. Dia fa tsy makaizy zany e. Vao makatoa ianao amin'ny herin'ny tenanao, na vitanao ary makatoa amin'ina perfectionnaire ianao na parfaire ianao, tsy akasitrahan'Andriamanitra zany rehefa tsy ao amin'ny Kristy. Nefa rehefa ao amin'ny Kristy ianao na tsy mahavita makatoa ary, dia mahazo famelan-keloka sy mahazo fanamarinana foana ao amin'ny Kristy. Ary Kristy no mamery anao hakatoa, Kristy no manamasina anao, Kristy no fitiavana dia Kristy no manome fitiavana anao fa tsy hoe miezaka ho tia. Satria ny olona illuministe toerin'ny olona rehetrarehetra vao izy rehetra ny marina toerin'ny rehetra miteny fitiavana foana izy fa dikan'ilay fitiavana mba tiavo ary zareo a, tiavo a, raha vao tsy tianareo dia tsy izy, tsy izy nareo zany satria zany ny afantaran'ny olona fa mpianatra raha mifankatia, tsy izy nareo satria tsy tia. Fa izy tsy tianao fa ianao ihany tia azy. Ny lazain'ny baiboly momba ny fanambarana araka ny apokalipsy 2:20 andininy 7:20 sy 7:20 dia hoe izaho dia manambara amin'izay rehetra mandre ny teny faminaniana amin'ity boky ity. Jereo fa boky milaza teny. Raha misy manampy zavatra amin'ireo, Andriamanitra nampy ireo loza voasoratra ao anatin'ity boky ity ho azy. Mazava be ke zany lazain'ny ten'Andriamanitra ho an'ny illuministe. Raha misy manampy zavatra amin'ireo, Andriamanitra nampy ireo loza voasoratra. Ary apokalipsy 2:20 tena zara ka miaiky Andriamanitra any amin'ny faran'ny baiboly ny ametrahany an'io pour dire hoe tena le baiboly ray manontolo mihitsy no tsy azonao ampiana tsony. Fa raha manampy ianao dia ampiana Andriamanitra ny loza voasoratra ao anatin'ity boky ho azy. Ary raha misy manaisitra zavatra amin'ny teny amin'ny boky ity faminaniana ity dia esorina Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonaina sy amin'ny tanàna masina araka izay voasoratra ao anatin'ity boky ity. Ahoana no mbola tadiavana teny hafa indray nefa fa malaza mazava be zany e. Eny e, ten'Andriamanitra aloha mazava foana e. Matio 5:20 hoe azamanao hoe ary Kristy na ty Kristy aby za dia tsy laza azy hoe za Kristy. Fa misy mbola manao an'izany eny hatramin'izao. Angara manao kiraro fotsifotsy ianao sy akanjo maitsomaitso ary baoritra mangiragira neto dia hoe ianao ny Kristy. Efa feno tanteraka izay rehetra tian'Andriamanitra ambaratsika. Efa ampy baiboly io ara tsy hainao tady hafa ndray ve.
izy mioabolana gasy eny atratra tsy raviko alefa koray labe ravitsika tapitra tamin'ny fandefasana ny zanaka ny fanambarana rehefa tonga Jesosy Kristy vita ny asany tety ambony tany vita ny fanambarana feno ny fanambarana mazava tsara efa progresse tonga dia mazava tsara ny fanambarana rehetra rehefa avy niakatra izy atreo amin'ny Jesosy Kristy zay lazay tefa mivakitsika teo averenantsika hoe efa imbetsaka ary tamin'ny fomba samihafa ny tenenan'Andriamanitra fa iny izy miteny tamin'ny alalan'ny fahitana teofania fisehoan'Andriamanitra mivantana tamin'ny alalan'ny mirakla tamin'ny alalan'ny inona efa imbetsaka sy tamin'ny fomba samihafa ny tenenan'Andriamanitra fahita amin'ny razantsika tamin'ny alalan'ireo mpaminany fa amin'izao any faran'izao kosa dia tamin'ny alalan'ny zanany no nitenenany tamintsika io zanany io naharen'Andriamanitra zao tontolo zao ary mitendreny koa mpandova ny zavatra rehetra ao amin'ny Kristy ary ny baiboly dia tsy miresaka fa Jesosy Kristy rehefa mamaky baiboly ianao fisainanao foana matetika dia anokatra baiboly hoe inona ny tokony ataoko inona ny tsy tokony ataoko fa zay tsy tokony atao voalohany rehefa mamaky baiboly manontany inona ny tokony ataoko inona ny tsy tokony ataoko tokony atao voalohany dia mijery hoe izy Jesosy inona nataon'i Jesosy Kristy rezy izy fa rehefa hitanao Jesosy Kristy dia mitovy endrika manahaka azy ianao dia eo anao mijery hoe inona amin'izay zany tokony ataoko sy tsy tokony ataoko fa milaza ny zanany ny baiboly milaza ny zanany ka nizay lazain'ny apôstôly zay ihany ny fototra tokana io ihany ny fototra tokana ny lazain'ny apôstôly Efesiana 4:2-4 resaka momba ny fiangonana izy eto ny fiangonana ozy izy dia naorina teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy mpaminany ny apôstôly ihany zany ny mpaminany naorina teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy mpaminany ary Kristy nivaty fehizoro hitanareo ny fototra zany zay fampianaran'ny apôstôly zay nambaran'ny apôstôly io ny fanorenana ary ny zavatra ambaran'ny apôstôly dia tsisy afa-tsy Jesosy Kristy io nivaty fehizoro zay ny baiboly dia vita efa feno izy amin'izay raha izay ary raha miresaka fanahy masina indray tsika zay ny baiboly resaka indray tsika fanahy masina hoe ahoana ny tenena amin'ny fanahy masina fa mila tareha amin'ny fanahy masina koa ny tsika fa tsy mamaky baiboly amin'ny saina fotsiny maro zany ty tsy nilaza mihitsy hoe mamaky baiboly amin'ny saina fotsiny mamaky baiboly amin'ny saina no avozy ny fanahy masina isika mamaky baiboly amin'ny saina no avozy ny fanahy masina fa ny fanahy masina tsy maintsy miainga amin'izay teny eny ihany no itenenany miainga amin'izay voalaza ny soratra masina ihany no itenenany fanahy masina fa tsy mamorona izy Jaona 1:9-10 fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo amin'inona izy marina rehetra inona marina manamatsina anay amin'ny fahamarinana satria inona marina hitaridalana anareo amin'ny marina rehetra zay ny asa fanahy masina taridalana amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy teny ho azy izy zay izy amin'ny baibolinareo na hoe hiteny ny fahefan'ny tenany fanahy masina tsy niteniteny fotsiny amin'izao zany zay le hoe miteny ho azy na miteny fahefan'ny teny hoe teny fotsiny amin'izao inona indray tiako tenena faly tao teny izao amin'ny faly tsy miteny ho azy izy na miteny amin'ny fahefan'ny tenany izy raha tsika mamaky ny tohany fa isa roa telo miainga amin'ireny ihany inona ny reny fanahy masina ao anatinao ny tenin'Andriamanitra ian'ny fanahy masina ao anatinao dia miainga amin'ny tenin'Andriamanitra ian'ny fanahy masina ao anatinao ihany ny tenenany sy tarihany ianao zay ihany leny zany na ianao amin'ny toriteny na ianao amin'ny fandinihanao famakianao baiboly zay ihany ny tarihan'ny fanahy masina aminao fa tsy miteniteny ho azy zany izy hoe andao zao indray tenenina faly andao zao indray tenenina faly sy anina hony ary manao an'izao hony aty anina indray hony atao miainga amin'ny soratra masina foana ny fanahy masina ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo verenantsika iny rehefa avy eo iny ny zavatra ho avy iny fa anindro farany amizay ty tena tapahany farany amin'ny resantsika sola scriptura ampy ny teny voasoratra ry zareo anao zay farahiny koa
faraheriko za mahafaly hafa ny tenin'Andriamanitra sy fanahy masina no andrisy lahatra anareo fa ampy teny voasoratra za mpina zavatra hafa tsony satria nahoana teny voasoratra zany baiboly zany a baiboly le tenin'Andriamanitra voasoratra tsy misy révélation intsony fe fa nomena indray mandeha monja ny finoana de tsisy révélation intsony akoatran'izay fa izay tsy miteny mivantana zany tsony ny tompo tsy manao an'izany tsony mihitsy izy fa azavaiko rehefa avy eo tsy misy an'izany mahazo Rhema zany fa Rhema de fanaraka amin'ny soratra masina ihany na logos na Rhema io mety daholo mitovy daholo rehefa mahazo tenin'Andriamanitra ianao avy amin'ny soratra masina izay ianao mahazo Rhema fa tsy izay zany ary tena miteny fanahy masina zay kosa aloha de tsy indrina ozy fa le tsy miteny zany ny fanahy masina tena miteny fanahy masina saingy tsy maintsy avy amin'izay voasoratra tsy hiteny ho azy izy fa zay reny rehetra reny no lazainy aminareo tsy maintsy miainga ao amin'ny baiboly ao amin'izay voasoratra foana zavatra tarehan'ny fanahy masina atsika ka noho izany de ny soratra masina ihany no loharano sorsan'ny fiainatsika sy ny finoatsika rehetra de ao amin'ny soratra masina ihany loharanony finoatsika sy ny fiainatsika rehetra ny soratra masina ihany ny tohany apoina argumentation amin'ny finoatsika sy ny fiainatsika rehetra ary ny soratra masina ihany no sivana sy arofanina amin'ny finoatsika sy ny fiainatsika rehetra io ihany no manivana hoe iza marina iza ny tsy marina tsy ianao no manivana iza ny soratra masina iza ny soratra masina fa ny soratra masina no manivana hoe inona ny mety ao amin'ny sainao inona ny tsy mety ny soratra masina miaro hoe any amin'ny diso ve anao zany sa any amin'ny marina soratra masina ihany no miaro amin'ny finoana sy ny fiainana kristianina rehetra zay ny fanambarana fa avaizany nakana an'izay avy amin'le tenin'Andriamanitra be de be raisitsika reny ohatrany ahoana ny izay natao hoe mandrezatra tenin'Andriamanitra zany rezatra tsara argument ny illuministe ahoana ny milazainao fa baiboly ihany ny tenin'Andriamanitra kanefa nefa Andriamanitra efa niteny hatramin'izay hatrizay ka mandrakizay tenin'Andriamanitra efa nisy foana hatramin'izay ho teny izy hoe misy iny mazava tany efa nisy ny tenin'Andriamanitra fa ny baiboly tamin'ny andro Mosesy zay vao nanomboka ny soratra masina ahoana ny lazainao fa fezina ao anaty soratra masina fotsiny ny tenin'Andriamanitra fa tsy azo ampiana tsony oniva tao fa tsy maninona mila fantatra nefa de zao hoe tia tsy azo hoe mivoatra tsy kelikely engeny fanambaran'Andriamanitra tsy hain'ny illuministe mihitsy le atao hoe progression de la révélation tika hoe progression de la révélation de zao Andriamanitra mampianatra ohatrany mampianatra rehetrarehetra miainga amin'ny zavatra fantatra sy zavatra hita maso izy aloha mba ilazany concept sy zavatra tsy hita maso spirituel de misy zavatra teneny de tamin'ny voalohany a miteny mivantan'Andriamanitra satria tsy mbola nisy le soratra fa rehefa nisy ny soratra de efa tonga de hozy Andriamanitra efa tafiditra ao daholo le tiako ambara rehetrarehetra ampy io alalanareo anahy amin'ny alalan'i Kristy zay le izy misy le atao hoe progression de la révélation ka zay any amin'le rehefa le hoe fomba famakina baiboly a anynareo mahita an'izany fanazavana an'izany de andao le jerentsika amin'izay voatra ny tantary tao sinay a tamina nome didifolo Andriamanitra de niteny mivantana tamin'ny zanak'Israely teny mivantana direct ohatr'izao teo daholo ty zanak'Israely ao ambony tendrombohitra de niteny Andriamanitra fa inona no nitranga ozy nareo Exodus toko faharoapolo ny didifolo ny fahavalo ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo rehefa voalaza ny didifolo rehetra vita ny fanambarana ny didifolo de zao lazain'ny soratra masina hoe ary nandray kotroka sy feonanjomara ary nahita tselatra sy ny tendrombohitra voatsetroka ny olona rehetra
ka noho nahita izany izy ireo dia torakovitra sady nijanona tery lavitra tery. Io zany tamin'ny ela tao anatin'io zany Andriamanitra le niteny zany Jehova Andriamanitra ao ianao laza manana Andriamanitra zany tsy maintsy be feo foana ozanareo kelikely feo fa dia nareo zany Jehova Andriamanitra ao ianao aza manana Andriamanitra afa-tsy zao aza manao saron-javatra voasokotra aza manao izao sy rehetra teny Andriamanitra tamin'ny alalan'ny kotroka feonanjomara tselatra helatra ozy izy ny amin'nareo dia no mieritrehitra hoe helatra hoana azy fa tselatra le izy misy ho amin'ny baiboly fatsiana faheno tenoboatra voatsetroka noho nahita izany izy jereo dia torakovitra mijanona tery lavitra tery dia ahoana ozy izy dia hoy izy ireo tamin'ny Mosesy ok anao ihany no miteny aminay dia eno zay fa oka tsy Andriamanitra no miteny aminay fa andreo maty zahay mbola tsy hitanao zany Andriamanitra miteny aminao zany ka ozy Jesosy tamiko ozy Jesosy tamiko fa nitenenan'Andriamanitra Paoly fa hoe tapiko ohatry ny maty rehefa avy eo nahazo fahasoavana izy dia nahiratra ihany maso fa lasa voan'ny purulent ophtalmique narary maso mandrapahafaty nangataka intelo tamin'ny tompo fa zao fotsiny mboazo be amboalao fahasoavana ka moramora izy ty tsy moramora nahita apokalypsy toko voalohany nahitan'i Jesosy Kristy fa torany ohatra ny maty tsotsofin'ny andriany vomitraga moramora izy ty tsy mora zany mahitan'Andriamanitra zany tsy misy mahitan'Andriamanitra laoviana fa zanaka ohatratranyray zay no manavara azy ary mijanaka dia vavolaza ao anaty baiboly tsy mora aza miteny aminay intsony dia inona nitranga tao aorinan'io nanomboka teo dia naneraka Mosesy hanoratra Andriamanitra dia nanoratra foana Mosesy dia ao anatin'ny voalaza Mosesy daholo zay nitenenin'Andriamanitra rehetra. Exodus 24:7 Exodus toko fahaefatra amby toko fahaefatra amby roapolo andiny fahaefatra ka hatramin'ny fahafito ary nanoratra ny teny rehetra nylazain'ny Tompo Mosesy fananeo teny rehetra nylazain'ny Tompo efa sorata Mosesy avokoa dia mifovo maraina izy ka nanorina alitara teo am-pototry ny tendrombohitra sy tsangambato 12 araka ireo tokony Israely 12 dia naka ny boky fanekeny izy ka namaky azy teo anatrehan'ny olona ary ny olona zay rehetra nylazain'ny Tompo dia tanterahanay nefa boky ny vakiny izy teo io boky ny vakiny zay rehetra nylazain'ny Tompo dia ho tanterahanay sy ekenay zany ny spiritualité amin'ny zanak'Israely miainga avy amin'ny teny voasoratra mbola tsy mino diny faefatra amby telopolo andiny fafito amby roapolo Exodus ihany farany hoy ny Tompo tamin'ny Mosesy soraty reo teny reo fa araky ireo teny reo nanaovako fanekena aminao sy amin'ny Israely soraty eny amin'ny teny voasoratra foana soraty fa tenin'Andriamanitra reo soratany reketina tsoratra any amin'le hoe nampianatra hoe ny baiboly misy an'izay koa ny loha indrindra natao teto fantatrao hoe baiboly io dia any anazavana an'io ihany koa andeha misy amin'io ihany koa dia tsy ireo fa hiazonareo hitany amin'ny YouTube dia Deutéronomie toko faraka amin'ny telopolo andiny faefatra amby roapolo ka hatramin'ny fafito amby roapolo efa farany amin'ny fiainan'i Mosesy rehefa tapitra voasoratra Mosesy teo amin'ny boky avokoa teny'ity lalàny ty dia nandidiny Levita zay mpitondra ny vata misy mifanekeny Tompo izy hoe raisy ty boky ny lalàny ity ka apetrao an'ila ny vata misy mifanekeny Tompo Andriamanitra reo mba ho vavolombelona aminao fa fantatro ny ditranao sy ny amafo ny atokao iny fa na dia mbola eto aminareo ankehitriny azy dia mikomy amin'ny Tompo ianareo ka maika rehefa maty zay ny teny voasoratra dia tsy miankina amin'le mpanoratra azy tsony satria tenin'Andriamanitra io ka namaty ary Mosesy dia ny teny voasoratra dia mbola mijanona ho dia ny soratra mitoetra fa ny teny mandalo zay nanaovan'Andriamanitra azy ho soratra fantatr'Andriamanitra zany tsika ara mahay an'izany ka Andriamanitra ve tsy hay an'izany so teny mandalo fa ny soratra mitoetra dia rehefa maty ao izy dia hiala amin'io nareo fa soraty io efa kio dia mandrakaroany no tenintsika foana dia hitanareo any amin'le hoe ny baiboly fantatrao hoe ny baiboly io any amin'ny YouTube ahitanareo zay inona ny nahatongan'Andriamanitra nanao anazy soratra fa efa nahita tsika teto fa tsy ampy daholo voalazantsika eto faharoa
ny torotenin'ny apôstôly eka miainga amin'ny soratra masina daholo prédication textuelle ozy izy malaza amin'izao fotoana izao. Fa ny illuministe zany teny aza manaiky ampianaran'ireo baiboly ireo sy ampianariko ihany marina satria ny tsy miainga amin'ny baiboly grave zany a. Fa nen'ireo orgueil fotsiny tsy mahay. Nefa ny apôstôly raha soratra miainga amin'ny soratra masina ny fampianarana. Io le asan'ny apôstôly 2:16-21 teo a miainga amin'ny voalazan'ny Joela nampianarany Petera ny olona tamin'ny Pentecote miainga amin'ny Joela mpaminany fahitatsika iny. Ny asan'ny apôstôly toko 7:20 fa izy dia naherina andresy lahatra ny Jiosy teo amasin'ny olona ka naneo marimarina amin'ny alalan'ny soratra masina fa Jesoa ny Kristy. Tanareo torotenin'ny Paoly a tena miainga mihitsy amin'ny soratra masina ny anehoana hoe Jesoa tokoa ny Kristy. Nefa zany Jesosy zany voaingana niaran'ny ririty eo azy tantaraina tsara ny momba azy. Fa tsy maintsy miainga amin'ny soratra masina foana ny fampianaran'ny apôstôly. Dia sady miainga amin'ny soratra masina izy no asan'ny apôstôly toko 7:20 izy video vao nalefako voaingana tsara no tao Tesalonika ny toem-panandro satria nandray ny teny tamin'izao tokoa indrindra izy ka nandika soratra masina isan'andro sady nanadiady ny fahamarinan'ireny. Misy zany teny be dia be izay ampianarin'ny olona sy torian'ny olona. Misy teny be dia be torian'ny olona sy ampianarin'ny olona samy mampianatra daholo teolojianina daholo ny mpanoratra Facebook rehetrarehetra. Fa raha te hanana toe-panaraka an'Andriamanitra ianao toe-panahy tsara kokoa dia noho ireny jereo reny fa aza mandinika ny soratra masina isan'andro satria ny soratra masina ihany no manamarina io zisitsika le filtre sy balise hoe marina be le teny sa tsy marina. Raha mifanaraka amin'ny soratra masina izy dia marina, efa tsy mifanaraka izy dia tsy marina. Nafinaritra be anao ny commentaire ny namana anankiray, namana tena anankiray fa sena vatsiavaka izy androany hoe le soratra masina eto anery zareo ka ny testamenta taloha ny dinihan'ireo mbola tsisy testamenta vaovao tamin'izany. Fa na ny testamenta taloha ary a dia manamarina sy mitovy sy cohérent miaraka amin'ny testamenta vaovao sy ny fampianaran'ny apôstôly rehetra. Satria boky iray ihany io, raha tsy tenin'Andriamanitra tsy mahavita an'izany. Tsy mahavita an'izany. Ampy io, tsy mahazo miala amin'ny soratra masina mihitsy, tsy mahazo miala ao baiboly, baiboly dia ampy. Zay. Miainga amin'ny soratra masina ny torotenin'ny apôstôly dia amarinina amin'ny soratra masina ihany koa. Amarinina koa. Jereo Korintiana voalohany toko 5:17-7. Iny ny atao hoe filazantsara. Jesosy rery ihany ny filazantsara soa. Fa natolotra reo isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia zao ny filazantsara ozy izy Paoly andiny voalohany. Zao ny natolotra anareo. Maty no ny fahotantsika Kristy ina toena araka ny soratra masina. Dia nalevina ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Tsy maintsy mifanaraka amin'ny soratra masina foana ko na nilazainao fa tsy ilaina ny soratra masina. Zany manao tsisy afa-tsy soratra masina. Ampy tanteraka ny soratra masina. Ao daholo milaza momba famonjena rehetrarehetra. Eo no manambaran'i Jesoa Kristy. Eo no manambara. Mbola tsy mino. Ny tompo koa fiainan'ny tompo mihitsy dia mifanaraka amin'ny soratra masina foana. Tena mifanaraka, tsy manao zavatra nivelan'ny soratra masina. Be dia be izy fa reto fotsiny sy minganiko. Luka toko 5:20-5:20 dia hoy izy taminy, izao ny teniko izay voalazako taminareo fa mbola teo aminareo fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra voasoratra momba ao amin'ny soratra masina. Inona amin'ny soratra masina Jiosy mizara telo tanaka Torah navihima ketuvim. Ny Torah le antsoina hoe Mosesy, lalàna Mosesy, navihima mpaminany ketuvim ny salamo boky voalohany eo anatiny. Dia milany zany ny baiboly iray manontolo, soratra masina iray manontolo izy dia miresaka momba anahy. Ary tsy maintsy tanteraka ireo.
dia hoy izy taminy toy izao ny voasoratra Kristy hiaritra ka hitsanana maty amin'ny andro fahatelo efa voalaza any amin'ny testamenta taloha zany mainka amin'ny testamenta vaovao vao mainka malaza mazava be le izy mazava be le izy aty amin'ny testamenta vaovao zany iny baiboly io hoe ampioa jereo fiainany Jesosy Kristy matitoko fahefatra rehefa nalainy devoly fanahy ary Jesosy dia nety fananaka ny tany efitra mba halainy devoly fanahy fa dia any 700 lala izy ka no ny afaka izany dia nona dia nanantona mpakafanany teny tamin'ny hoe raha zanak'Andriamanitra ianao teneno tonga mofo reto vato reto fa hoy izy namaly voasoratra hoe ny zavatra voasoratra tompoko dia manana fahefana ary tsy azon'izy dikevitra satria voasoratra fa raha tenenina fotsiny izy dia everiko fa zao ny tianao tenenina e azo atao an'izay fa ny zavatra voasoratra tsy azo dikevitra voasoratra hoe ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa teny rehetra loko vavan'Andriamanitra talaka na ny devoly na ny devoly ara dia manaiky raha ho tenin'Andriamanitra hoe mahery zany Illuministe ihany tsy manaiky mahery moa devoly zala dia jereo dia hainy devoly koa fantatsy ao anaty baiboly misy ny rehetrarehetra hoana ny tsisy efa ao mihitsy ny hita hoe ny olona dia aka andiny-tsoratra masina anohanan'ny heviny dia anohanan'ny heviny fotsiny le izy fa tsy hors contexte dia nitondra azy nakany tanàna masina indray ny devoly dia nampitoetra azy teo tapony tepoly sady niteny tamin'ny hoe raha zanak'Andriamanitra ianao menjery raha any ambany any fa voasoratra hoe elana ampiasa voasoratra hoe dia ampiasa voasoratra hoe koa zany ok za mampiasa voasoratra hoe zany izy any andidiny anjeliny aminao areny tana nitondran'ireo anao fa ndreo tafitohana amin'ny vato ny tongotrao texte hors contexte raha te hijerenao anareo fa misy an'io any vidéo any amin'ny gasy mahay mamaky baiboly any amin'ny YouTube bakasy MMB salamy faraiky amin'ny 20 ina ny tiany salamy faraiky amin'ny 20 resahana ina ny contexte io fa ty hors contexte be mihitsy milazany azy dia hainy tompo hoe Jesosy tamin'ny voasoratra koa hoe aza makapanany tompo Andriamanitra afakapanahy zany ary fakapanany filazana hoe miaro anany tompo dia anaonao foana eny an-dalana makapanan'Andriamanitra zany fa rehefa tratrany voasoratra hoe devoly dia mahita hoe manao fahefana zany andiny favalo ary nitondra azy nakany tenivohitra avy indray devoly ka nany tamin'ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo zao amin'ny voninahitra sady niteny tamin'io meko anao zao rehetra zao fa mekoko natreko ianao fa Jesosy tamin'ny mandehany ianao satana fa voasoratra hoe tompo Andriamanitra ny apofanao izy irery any manaiky ny rehetra dia voasoratra ingeza be ampy dia ampy ny teny voasoratra tsy ampiana zavatra hafa fa na ny devoly ara miaiky sy mitsoka amin'izany mbola tsy mino matitoko fa 420 andiny 520 ny zanak'olona dia mandeha tokoa arak'izay voasoratra momba azy hitanareo mandeha tokoa arak'izay voasoratra momba azy miainga amin'izay voasoratra foana ny fiainany zanak'olona nefa lozan'izay olona natonga zanak'olona voatolotra tsara ho an'izany olo izany raha tsy teraka koa izy teny voasoratra important aitra zany fiainan'i Jesosy Kristy raha kristiana ianao manaraka ny Kristy dia tokony miainga amin'ny teny voasoratra koa ny fiainanao rehetra dia ampy zany mitovy Kristy fa raha tsy ampy zany dia anaotsika miaraveren'ny Kristy zany hoe miaraveren'ny Kristy fa nareo afaka mandeha any toeran-kafe raha tianareo fa ny any fiainany dia izay ny arava ahona indray raha momba an'ireo teny tsy voasoratra misy tsy voasoratra ke jereo efa niteny Andriamanitra taloha fa ity tena raisiny zareo mihitsy reto andininy reto zao na toko 20 andininy 17 hoe anisy famantarana maro afa koa nataon'i Jesosy teo mason'ny mpianatra izay tsy voasoratra amin'ity boky ity taloha zany misy tsy voasoratra io tsy ampy io mbola misy ety koa mbola tsy mino anao zao na toko faraiky amin'ny 20 andiny 520 misy zavatra maro afa koa nataon'i Jesosy ka raha voasoratra tsirairay avokoa reny rehetra reny ataoko fa zao tontolo zao aza tsy ombony boky voasoratra eo amin'izay izy taiza ary Jesosy tamin'izy 13 taona ka hatramin'izy 30 taona ny olana mantsy maka verset anohanana hevitra dia reo le verset anohanana hevitra nefa hors contexte
fa voajerenao ny contexte tany io dia mazava be ny andiny faraky amin'ny telopolo hoe fa voasoratra izao mba inonareo fa Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ary mba hananareo fiainana amin'ny anarany raha mino anareo bingo ina ny ilaina mihoatra zay efa ampy zay voasoratra dia any antizy indray ny tadiavina miatratra tsy lafo fa lefa kora ilava eo ara tsy voavakinao zavatra rehetra io ko mbola hitadiavana indray dia hoe aiza moa le telo hoe na boky rehetra zao tontolo zao ara dia tsy omby tsy omby nefa boky kely ohatran'iny dia hoe ina ty boky be ty baiboly be mahatsiravina hoe hita valy foana mbola tsy mino raha fampianaran'olombelona zany tsy mitaha amin'ny baiboly fa mahagaga dia tsy menatra kory dia isan'andro mamoaka fampianarana foana ao Facebook sao a za dia manitsy ianareo fa manaova an'izao za manitsy ianareo fa tsy mety zao fa zao atao io tsy zavatra miankina amin'ny soratra masina fa raha miteny soratra masina izy dia zao hoe tsy tenin'Andriamanitra zany io baiboly io fa ahoana ny ohatry zao na ohatry zao fahajereo lazain'ny baiboly amin'ny fampianarany io marika toko fahafito andiny fahenina ka hatramin'ny fahasivy hoy Jesosy taminy marina namina ny Isaianareo mpiatsara velatsy araka voasoratra hoe jereo tsara foana ny voasoratra ity firene ity manaja amin'olony fa ny fony kosa lavitra ka foana ny vavahandreo amiko raha mampianatra didin'olombelona ao fampianarana izy ty didin'olombelona ity zany a io ny lovatsofina io ny tradition io le fombafomba fanaon'ny jiosy eto izy le contexte maty marika toko fahafito le manasa tanana satria efa nisy corona tamin'ny baiboly fombafomba jiosy zany ka foana ny vavahandreo amiko raha mampianatra didin'olombelona fampianarana izy mahafoy didin'Andriamanitra ianareo ka fikitra amin'ny fomba napetraky ny olona mahafoy didin'Andriamanitra zay foana ny voalohany manaiky baiboly aloha fampina fanambarana ity fanambarana ty amin'izay ny amakina baiboly fa farany afoy amin'izay le baiboly fa ty fanambarana ty any raisiny ay gravy ty Jesosy ty raha anao este ay tsara ny nafozanareo didin'Andriamanitra hitandremanareo fampianarana mipetraky ho anareo ataovy any gravy mba nianatra manao anazy dia zao fa le toetra ratsy foana tsy mitaha baiboly mihitsy za fampianarany olona dia milazantsika ka ny apôstôly koa raha ny ambava ny fampianarany tsy avy voasoratra daholo hoe tamin'ny voalohany a dia ambava ny fampianaran'ny apôstôly aloha ozy izy hoe nareo izy rehefa nihainao anay dia ohatra ny tenin'Andriamanitra mihitsy ary zay ny marina fa tenin'Andriamanitra mihitsy ny teneninay tamin'ny voalohany tena ambava ny tenenin'ny apôstôly saingy teo ambany fifehezan'ny soratra masina io le resantsika teo hoe miainga amin'ny soratra masina foana ny apôstôly rehefa mampianatra fa tsy mampianatra fotsiny amin'izao na maka verset amin'ny manany hevitra fa rehefa avy eo a nanomboka nanoratra tsy kelikely amin'izay ry zareo nanomboka nanoratra izy dia lasa nanana fahefana le teny voasoratry ny apôstôly koa fa tsy ny testamenta taloha ihany manana fahefana zany fa zay soratan'ny apôstôly ihany koa dia manana fahefana dia lasa fahefana koa zany zay voasoratry ny apôstôly jereo ne luka toko voalohany andiny fahatelo ka hatramin'ny fahefatra dia sitraka koa rehefa mifotorako tsara ny zavatra rehetra hatramin'ny androany ny anoratry zany aminao araka filaharany teofily tsara indrindra mba ahafantaranao tsara io le soratra io zany a no ahafahanao mahafantatra tsara hoe mahafiorina ny teny ambava nampianarina anao tanareo tsy maintsy mifanaraka foana zany le fampianarana ambava tsy lay voasoratra ary raha tianao mahafiorina tsara ny nampianarina anao dia mila mamaky mandinika ny soratra masina isan'andro anao manady zay nampianarina anao fampianaran'ny Paoly raha mila marinina amin'ny soratra masina ko maika zay fampianaran'ny fahaliketra izy dikany io Tesaloniana faharoa toko fahatelo andiny faefatra amby folo raha misy olona tsy manaiky ny teninay amin'ny ty epistily jereo zay mahafahefana le soratry ny apôstôly raha misy olona tsy manaiky ny teninay amin'ny ty epistily ty dia mario zany olo zany ka zavokambana mba menatra azy tsy isatsika zany rehefa tsy manaiky ny soratra masina izy na testamenta vaovao zany ty epistily ty na testamenta taloha fa hitatsika teo
soratra aminazy fa tsy mihina petera faharoa toko fahatelo andininy voalohany ka hatrao fahatelo ry malala ity ny epistily faharoa soratako anareo ankehitriny tanareo le soratra koa izy roa dia samy entiko amin'ny fahatsiarovanao aminareo zay mihitsy ny antony le petera voalohany sy petera faharoa amin'ny fisainana mazava mba hatsiarovanareo ny teny voalaza amin'ny mpaminany masiny taloha sy ny didiny tompo sady mpamonjy zay nentin'ny apôstôly Raha ao aty aminareo tanareo fameny ihany le teny izay lazain'ny mpaminany masina taloha fameno amin'ny tenin'ny tompo ary didin'ny tompo ary fameno amin'ny soratra masina ty amin'ny testamenta vaovao raha ihany reo fameno ampy reo ary any izy rehefa teny fantatrareo voalohany fa amin'ny andro farany izy mpaniratsira andeha araka ny filany fa tsy araka ny soratra masina teny ray izy inandray nidirany hoe zay tare amin'ny fanahy masina ihany no izy fa tsy ilaina amin'ny baiboly fa tenin'Andriamanitra Jesosy Kristy le nandidy antsika mihitsy Jaona toko fadimy andiny fasivy telopolo dinionareo soratra masina satria ataonareo fa hoaniny anananareo fiainana tsy zany ve mitanjo nananao fiainana mandrakizay rehefa mandinika soratra masina tsika dia manao fiainana mandrakizay ary ireny no manambarany Jesosy Kristy soratra masina milazany Jesosy satria rehefa mino an Jesosy ihany ianao zay manao fiainana mandrakizay soratra masina ao anaty baiboly foana zany tsisy afa tsy baiboly le olona petera voalohany toko voalohany andiny faraka amin'ny fa maninona ny tsy maintsy soratra masina fa maninona ny tsy fanahy fotsiny amin'izao satria tsy misy baiboly raha tsisy fanahy masina petera faharoa toko voalohany andiny faraka amin'ny roapolo hoe tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra fa raha tsika mamaky ny toa anisa roa telo faminaniana tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra le voasoratra rehetra zany fa zao avy tamin'Andriamanitra ny tenenan'ireny olona rehetrareny na raha tamin'ny baiboly avy amin'Andriamanitra araka niny araka ny tarihany fanahy masina azy ny fanahy masina tompoko nampanoratra amin'ny baiboly ny fanahy masina nanome tsindromandry ny nampanoratra amin'ny baiboly zay ny atao hoe inspiration karaha noho izany dia le teny fanahy masina ao anatinao zay tarihan'ny fanahy masina ao anatinao dia tsy maintsy mifanaraka amin'ilay nitenen'ny fanahy masina ao anaty baiboly tsy maintsy mifanaraka fa fanahy masina tsy mpandaingaka iovaova tiako mbola miresaka tenany apôstôly ny resahany eto Jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny fadimy amby roapolo sy fahenina amby roapolo le nandresantsika azy tery aloha fa efa niresantsika io dia niresaka atsika fa eto indray izy miresaka ny apôstôly nanoratra amin'ny baiboly izany teny zany dia efa voalazako taminareo apôstôly mpianatra zany raha mbola mitoetrika aminareo fa ny mpananatra dia ny fanahy masina zay ray amin'ny anarana izy mampianatra anareo zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo zavatra rehetra izay no lazaiko taminareo tena miainga avy amin'ny teny Kristy foana ny tenin'ny soratra anteniny fanahy masina tsy mandeha rehetra fanahy masina fa miainga amin'izay teny Kristy foana fanaraka amin'izay dia iny teny efa ny tenen'ny Kristy no ampatsiarovany fanahy masina iny no ampianaran'ny fanahy masina ny apôstôly dia zay na tonga ny apôstôly nanoratra dia zay matsisy diso mihitsy soratany apôstôly satria ny fanahy masina nitarika azy anoratra amin'ny baiboly koa ahoana no milazanao fa tsy mila ahoana no milazanao fa tsy mila fanahy masina rehefa tsy mila baiboly rehefa tarihan'ny fanahy masina tiako efa niresantsika teo hojerena mbola manana zavatra maro lazaina aminareo fa tsy zakanareo zany ankehitriny Jesosy Kristy tsy zakanareo zany fa rehefa tonga ny fahamarinana dia izy nitaridalànareo amin'ny marina rehetra tsy teny ho azy izy na avy amin'ny fahefantenany izy fa zay reny no lazainy avokoa zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo ary izy akalaza ny asa fanahy masina tsy manondro olona tsy manondro ny ataonao tsy manondro nina fa manondro an' Jesosy Kristy fanahy masina tsy maintsy manondro an' Jesosy Kristy foana zay mahatonga amin'ny baiboly manondro an' Jesosy Kristy foana ny olona tarihan'ny fanahy masina tsy vitany hoe fanaraka amin'ny soratra masina ny teny fa mankalaza an' Jesosy Kristy fa nandray avy amin'ny ahy izy ka ambary zany avy aminareo na ny zavatra ho avy aza ambara hitanao zany faly na zavatra ho avy anao mbola ambarany koa misy zavatra tsy ao anaty baiboly zany fa ambara fanahy masina ny zavatra ho avy misy ny atao hoe zavatra ho avy dia misy ny atao hoe zavatra ho avy
Ny apokalipsy toko voalohany andiny fahitsivy ambe folo ny tenenany fanahy masina mihitsy ny teny anjaona ny tia koa soraty zay zavatra tanareo le soraty le voasoratra foana mipetraka soraty zay zavatra hitanao na zay ankehitriny na izay zavatra mbola ho avy orina azy de efa tafiditra daholo zany na ny zavatra ho avy a efa voasoratra jaona ao amin'ny apokalipsy efa feno tsy mila tso zareo a mbola tsy mino raha tena misy zany nofo sy ny fahitana avy amin'ny fanamasina ataontsika hoe misy de izy satria tsy manaiky mihitsy zany sasany avy amin'ny fanamasina ny nofonay sy ny fahitanay de tsy maintsy tsy vanina amin'ny soratra masina foana le izy tsy maintsy tsy vanina amin'ny soratra masina foana efa mampiseho ny anina to hoe efa lasa ny lera faly fa de afaka mandeha nareo raha ndefa efa zay le izy sola scriptura ampy soratra masina de ampy zay de mahazo mandeha zay nareo fa za mbola andresy lahatra ihany ho an'izay mbola mijanona nofy sy fahitana matitoko voalohany andiny favalo ambe folo ka hatramba dimy amby roapolo toy izao no naterahan'i Jesosy Kristy rehefa nanaiky fofombadin'i Joseph Marie renin'i Jesoa de hita fa nitoejaza avy tamin'ny fanahy masina izy raha tsy mbola mivady izy roa ary Josefa vadiny zay lehilahy marina sady tsy tanala baraka azy de mpiasa isaraka amin'ny manginginy nefa raha mbola ny sainy zany izy de iro isy anjery tompony setaniny tamin'ny nofy ka nyteny hoe tanareo zany fa misy nofy re Josefa zanako David aza matao ohatra mpiakatra ny marivadinao fa ny zaza akibony de avy amin'ny fanahy masina koa hiteraka zazalahy izy ary ny anarany de ataona hoe Jesosy satria izy namonjy ny olona olony ho afaka amin'ny fahotana okey vo mamaky ny toy antsika diny faharoapolo ary zany rehetra zany de tonga mba hatateraka zay nazain'ny tompo amin'ny mpaminany hoe indro ry virjiny toejazaka hiteraka zazalahy ny anarany ataon'ny olona hoe Emmanuel Isaia toko fafito andiny faefatra amin'ny folo tanareo tonga de mariny soratra masina hoe nofy a de tsy maintsy mifanaraka am'izay voalaza ny soratra masina tsy maintsy mifanaraka ary lazay tsara mihitsy rehefa natsiary tamin'ny tolomasony Josefa de nanatateraka ny mandidina anjely tompo azy ary manapakatra ny malivadiny ary tsy nalala izy tera zazalahy ny anarany atao hoe Jesosy tsy maintsy mifanaraka amin'ny soratra masina de soratra masina ihany zany de ampiraha mifanaraka le izy tsy aloha soratra masina de ampy satria avy tamin'ny tsindrin'Andriamanitra tsindrimandry fanahy masina ny soratra masina de manana fahefana feno izy zany ary satria manana fahefana feno izy de na Jesosy Kristy sy ny apôstôly aza de miankina tamin'ny soratra masina nilenia na Jesosy Kristy sy ny apôstôly ary miankina tamin'ny soratra masina irery de nao milaza hoe tsy mila miankina fa za mbola loatra ny zany hita hoe sola scriptura eto de maneho fisaorana ny pasteur iandro fanomezana tsy mbola hitako izy tsy fantatro pasteur andro fanomezana fa nisy artiklany tena nanampy ana tamity be de be ny bibliografie niraisiko namoka io an'io fa eo bibliografie vazaha fa tsika manaja ny honnêteté intellectuelle de efa magasy le izy de soratsika iandro fanomezana ny anarany de nanampy ana amin'ny resaka io izy de misotranao pasteur mahitanay ianao ka ny Jesosy Kristy zany sy ny apôstôly na tamin'ny fiainany na tamin'ny toroteny de miainga tamin'ny soratra masina foana de izy ianao mitsengy avy zany raha milaza ianao fa mpianatry Kristy tsy maintsy amarinina amin'ny soratra masina foana ny zavatra rehetra efa nytenenity zay tsy maintsy amarinina amin'ny soratra masina ny zavatra rehetra sola scriptura de ampy satria avy tamin'ny tsindrimandry fanahy masina soratra masina de tsy afaka manohatra ny tenany izy hoe zay teneniny ao anaty soratra masina hafa fa ny teneniny amin'ny anina hafa de tonga de hitanao fa tsy fanahy masina zany raha ohatra ka mifanohatra amin'ny voalaza ao anaty baiboly tsy fanahy masina zany
Dia zay zavatra zay maneo hoe tsy misy mifanohatra ao baiboly. Zay le resantsika rehefa mianatra mamaky baiboly hoe analogie de la foi. Tsisy mifanohatra mihitsy ny finoana, le foi objectif, le foi eto. Tsy misy mifanohatra ao baiboly. Fa faharoa, tsisy tokony fanohatra ao baiboly koa ny fanambarana avy amin'ny soratra masina. Raha misy lazay hoe fanambarana avy amin'ny soratra masina dia tsy tokony fanohatra ao baiboly. Ka raha mitovy amin'ny baiboly ihany zany maninona misy fanambarana hafa ndray tsy anao ve le efa voasoratra fotsiny dia ampy inona andevoly ara manakery iny e, tsy anao ve iny dia ampina inona indray fanambarana efa feno milaza ny Jesosy Kristy zany atao hoe fanambarana zany. Io ka nanomboka tamin'ny natongavan'i Jesosy Kristy zany a, dia Jesosy Kristy no ivony fanambarana, Jesosy Kristy no ivony baiboly. Tsy misy zavatra milaza fa tsy milaza ny Jesosy Kristy. Tsy niezakao amin'ny ianao mankatoa, tsy niezakao amin'ny ianao manamaso tena, tsy niezakao amin'ny ianao manana fitiavana. Fa Jesosy Kristy velona ao anatinao, izy no manampy anao ankatoa, izy no manampy anao masina, izy no manampy fitiavana anao. Dia ao amin'i Jesosy Kristy ihany fanambarana mivelan'i Jesosy Kristy dia tsy ilaina. Ary azo antoka fa diso. Jesosy Kristy no fanambarana Apokalipsy 7:20-20 hoe telekohaka teo amin'ny tongony teo an-tongotry le anjely zany satria le anjely naneo amin'ny jaolina ny fahitana be dia be. Telekohaka teo an-tongony mba hivavaka taminy kanefa izy tamin'ny tandremo aza manao an'izao fa mpanompo namana ihany sady naman'ireo rahalanao izay mitana ny fanambarana an' Jesosy. Andriamanitra ihany ny vaovao rahantsika mamaky toy anisa roa telo. Raha manana fanahy faminanina ianao dia tsy laheninao milaza hoe ozy ny tompo tamiko zany président 2013 na inona, fa ny fanahy faminanina dia manambara ny Jesosy Kristy. Manambara ny Jesosy Kristy fanahy faminanina. Farany dia farany raha 3 minitra ny angatahako aminareo. Inona raha maharatsy ilay Illuminisme rehefa izay no izy soratra masina dia ampy voalohany. Izy indraindray miariary be. Tonga dia hita hoe iny Illuminisme. Fa indraindray koa izy tena tsy fantatra mihitsy. Mijery ianao, ohatra maro zany ohatra mety zany ohatra mitovy amiko zany ohatra manohatra fombafomba zany ohatra ny mety zany fa jerenao avy hoe ohatra misy tsy azo azo ka fa tsy hitanao mihitsy hoanaraka tonga n'ity ito tena miafina izy e. Ny pozina mora hita vao misy an'le danger sarina karandosy amin'iny pozina io tsy maky ianao. Fa rehefa manao izy hoe jus de papay misy pozina kely, dia misy ianao jus de papay ty aleoko misotro an'ity toy izay misotro pozina fa mahafaty ihany izy anakoro, mahafaty ihany izy roa. Dia zao jery atray izany toerana omen'ny baiboly, miankina amin'io fotsiny. Atray izany toerana omen'ny baiboly dia hitanao izy le Illuminisme izy. Avy ao miteny izy hoe tsy tenin'Andriamanitra dia fa kopy ianao. Afa izy ny famonjena. Ny famonjena ve avy amin'ny finoana ny azo fijalian'i Jesosy Kristy ihany sa avy amina endrim-pivavahana? Mila masina be ohatr'izao, mila manao zao, tsy fadianina manao sa finoana ny Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana ihany? Zay mangataka olona ray hanovavaka famarana. Mila torin'ny olona zany maharatsy ny Illuminisme fa ratsy ny Illuminisme. Dia zao misy amin'izareo tena mpamitaka amin'izy ireny, ary io tena mora mifindra be Illuminisme, mora kely mahazo an'io satria zany efa mifotsika efa te hahita an'Andriamanitra e. Io tsy ny olona tsy mpinina antsony amin'io fa ny mpinina antsony amin'io. Dia rehefa mahita ianao ihany ohatrany ana sady mahomby izy dia tao koa anao ohatranazy andrea moa. Fa izy le amantarana azy izy tsy mety miaina an'izaniza ntsony. Fa dia iny ihany le mpanaraka azy ihany ka iny no tenenany Tompo ka dia iny ihany ny arahany.
fa ny afa-tsihany tsomitsy. Raha iresaka aminao izy mody hoe akanamana anao fa tsy iresaka aminao zany izy fa iandresy lahatra anao ny antony atongavany io. Resy lahatra anao. Raha manginitsika velantsika amin'izao ny illuministe dia manaparitaka fahavalo fahamarinantsika. Raha tsy kombakombany tsika rehefa tsy miteny. Dia aza velantsona hoe tsy mombandry fanahy masina zany zay revorevy sy nofinofiny olona rehetra zao tsy tindromandry fanahy masina zany fa revorevy sy nofinofy. Fanaraka amin'ny baiboly izy dia tsisy ilana azy satria efa hita ao anaty baiboly. Tsy mifanaraka amin'ny baiboly izy dia tsisy ilana azy satria diso. Tsisy ilana azy foana zany. Mba mety manofy ihany indraindray. Fa tsy hoe rehefa manofy eny ihany na akory dia vavanin'Andriamanitra zay. Efa mekely sisa dia efa tratrany ambony folo, mbola mihoatra ihany. Zay! Sotra ny tompo hafa voavoaka ny taty anatiko terobe tsotra ihany. Raha tsisy afatsy zay voarainao teo hoe sola scriptura, soratra masina dia afaka tsy ampiana n'inona dia azonao ny rehetrarehetra fa blabla sisa rehetra koatran'izay. Tsy voatery azonao zavatra teneniko teo dia afaka mametraka fanontaniana. Tsy voatery ankehinao zavatra teneniko teo dia afaka manao fanamariana. Ary tsy voatery ampy ny lazaiko teo fa afaka manao fanampikevitra. Amin'ny 3 avril tsika sabotsy aloha-paka dia jeriny La Passion de Christ et gratuit ny film La Passion de Christ miaraka amin'ny Mel Gibson. 7,000 ariary tia eo aoriana eo raha ohatra ka misy ihany koa ny rakitra ohatra mba te hanohanareo dia fantaniana arandao arafa lasa lera manjary tsy maheno ny olona. Ny fantaniana ary zareo no ampilaritra foana satria amin'iny afaka mipresize zavatra. Dia apetrao hoen'ny olona rehetra le izy fa ny olana vita fantaniana eto lasa ny olona tonga daholo am'izay nareo manontany ny fantanianareo milalay be pertino be tokony ny olona hafa dia alefa soeto. Dao arady. Raha tsisy mandram-panisako telo dia vavaka isa roa. Rasy fa misy micro iny alefany aminao sy mariteritery ny trano dia tsy mazava le izy fa narasakirasaky fotsiny hoe raha momakomboko ny tantarany fikoazam-panahy teto Madagasikara ohatra hoe Ireo sy hoe mpianaka aman'ireny misy foana mitantara mihitsy zareo hoe resaka tamiko vantana Jesosy ohatra zany amin'ireny. Tsy haiko. Koa tsy mahay ninina loatra. Tena tsy mahay aho fa aloha izy. Mianatra nanaraka fifanan'ny zoky tamin'ny maly dia misy an'le resaka le hoe mila miresaka amin'Andriamanitra mivavaka hoe vavaka firesana amin'Andriamanitra dia ahoana zany dia zoky le miteny hoe eny ambony moto sady miresaka amin'Andriamanitra dia mifamaly dia ahoana nahafantarana hoe tena izy marina inona hoe tsara be ny fanontaniana. Ahoana nahafantarana hoe tena izy marina iny fanaraka amin'ny soratra masina be le isa tsy mifanaraka. Antany vato fa rehefa tonga any an-trano vao midina avy any moto dia etsy aloha tena zay tokoa hoe le hitapitaniana any tena ohatr'izao hoe eo aloha manao azy. Ao amarinina amin'ny soratra masina ohatry hoe raha te hanana toe-panatsara ianareo dia mazoto mandray miresaka amin'Andriamanitra fa dinihana isan'andro koa soratra masina namarinana zay tonga ato an-tsaina. Ao satria ny saina sy ny fo mamitaka mihitsy ny zavatra rehetra aza miankina amin'io zay voalaza ny baiboly any. Dia nareo mahita nitantarako tamin'izay dia ozy eny ambony moto iza miadevitra amin'ny tompo e. Nalefa miteny hoe zany tenen'olona zao na mba zao koa mba tiako Andriamanitra fa maninona no tsy maintsy zao ihany ny teneniny. Tena izy miadevitra ao dia za mamaly tena tsy mety amiko zany e.
lasa de komosomosotry zao foana ve zany ny fiainako nefa raha mampiteny zao de mba lasa mety panikarena kokoa de mahazo teny ao satria le izy mba efa mba hainao ihany kely ihany le baiboly de mahazo teny anao de zany ankaty zany e tiako atao fa zao tonga ny amin'ny aleako am'izay de mijery hoe zany tokoa ve le voasoratra ao, inona ny lazay ny contexte, inona ny lazay ny ay zay zany megina ray raha zany fa maresy ray raha androany de zay foana le izy resy foantsika za aloha ny resaka tsy haiko anao nenahy ny fantaniko hoe satria safidy aloha ny anarako de fantaniko hoe satria ozy izy mifaly te hoe tsy misy fanambarana intsony fa efa voalaza taholy de ny fanambarana manko avy amin'ny faminany ohatra zao Jesosy raha tonga izy de nanambara ny réalité ny faminanina ny testamenta taloha rehetrarehetra de rehefa lasa izy de nametraka faminanina indray hoe hiveriny izy de dikasan'izao mbola misy fanambarana zany andrasatsika satria mbola ao amin'ny apokalipsy le faminanina rehetrarehetra de ahoana zany fanazavana ao amin'izay tena misy tsiarako azafady fa vereny kely ozy izy faly te hoe tsisy fanambarana intsony de tsika nahita hoe tamin'ny Jesosy tonga de izy nanambara ny réalité ny faminanina tany amin'ny testamenta taloha rehetrarehetra de zay le teneny hoe vita satria nitanterahany daholo le faminanina rehetrarehetra tany amin'ny testamenta taloha de avy eo indray izy nefa rehefa nandeha de nametraka faminanina izy hoe iverina de be ny fanoharana nyteneny tao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay de fantatsika koa hoe Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny faminanina de fanoharana ny entina manambarana izy zany hoe mbola tsy fantatra zany réalité an'le izy dikasan'izao mbola misy fanambarana zany azonao ve satria tsy fantatra ny réalité am'le izy de azavainy ka misy ny atao hoe fanambarana de misy ny atao hoe fanambarana ny atao hoe fanambarana le filazana zavatra vaovao fa misy ny fanambarana raha raisina hoe fanambarana le izy de misy filazana fanazavana le zavatra efa voalaza taloha fa azavaina fotsiny sisa de zay le tianao tenenina de raha miteny anao fiverenan'i Jesosy Kristy sy ny apokalipsy de le apokalipsy toko faharoa amby roapolo mihitsy izy no miteny azam-pina tsony fa efa voalaza daholo le rehetrarehetra tsy mbola hitanao le réalité mbola tsy azonao le izy fa iny ho hitatsika so azontsika medalana amin'ny fitsolovan'ny fanamasina arak'izay efa voasoratra ihany fa tsy misy fanambarana hafa akoatran'ny efa voasoratra tsony zany na amin'ny hoavy azonao ka le fanambarana hafa fanampy ny tiako lazaina zany fa tsy lay fanazavana ny efa voasoratra fakasitika zay hoe afaka ho anareo raha ohatra ka tapitra tsisy trony tsy mandray olona rehefa avy ao de akory eo misy antony ve mampatonga le fanontaniana teo tsy mivaliana fa za koa tena mitovy amin'ny anazy mihitsy amin'ny fanontaniana tena tiako apetraka ary le fanontaniana voalohany satria za miainao anatin'le izy nandeha le fampianarana somary tohana hoe satria zany ohatrany hoe mifanaraka misy zavatra mifanaraka amin'ilay description an'ilay illuminisme lay zavatra ao anatin'le izy de manontantena zany ianao hoe fahaolana marina sy ahoana le izy de tena tsy azo valiana ve le fanontaniana sa raha tsy valiana le izy de inona ny antony raha tsy valiana de mafahoenjy so ao arafa matsikely rehefa mijery zavatra anankiray de mila jerena ao anaty contexte le izy ina contexte nitranga tam'izany fotoana zany de teneniko le olona anakefatra zay misy tam'izany fotoana zany dada Raitsolambo ilava na Germaine
i Daniel Rakoto Zandriny ary i Ramatoa Ravelonjanahary. Tsika zany fa ny contexte tamin'izany dia zao, ozy izy ny tenin'Andriamanitra, ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny avy amin'ny tenin'ny Kristy. Misy olona nefany efa novidian'Andriamanitra dia ozy raha manginonareo izy izy dia ny vato miantsoantso, tsy zany ny contexte tamin'ireo fotoana ireo dia ireo olona ireo zany mbola tena maizina teto Madagasikara tamin'izany fotoana izany. Teto ihany missionnaire fa nisy ihany ny ady be ny missionnaire tamin'izany ny anglisy sy ny frantsay. Dia izany fotsiny nataony anglisy protestante amin'ny frantsay katolika. Dia niady ny nataony. Dia sahirana ny olona tsy mahare filazantsara. Ny tompo anefa te hitondra filazantsara eto Madagasikara. Ka rehefa tsy mahare filazantsara amin'ny alalan'ny olona satria anao tsy mitory, dia hain'ny olona, hain'ny tompo ny manao an'izany araka ny fombany. Mahita betsaka amin'izany tsika rehefa mitantara ny momba ny atao hoe silamo. Mbola iresaka momba ny silamo tsika ny orindrina any rehefa lasa président république ary zama dia anao silamo tsika eto. Azao izy areo mbola tsy atao tsy intéressé anareo dia tsisy tombonareo, tsy atongavanareo ihany ny tanjonareo. Dia azanao zay tiako lazay any amin'ny firenena silamo izay tsisy afaka mitory filazantsara mihitsy dia ireny misy tenenan'Andriamanitra mivantana satria tsy maharesika nefa le olona tian'Andriamanitra ho toriny. Raha mahazo mijery témoignage be dia be amin'izany nareo amin'ny YouTube fa be dia be no ohatr'izany. Fa amin'ny toerana kosa izay fa eo ny soratra masina. Manova ny zavatra razaintsika ve zany? Rehefa eo ny soratra masina dia voalaza soratra masina ihany no ngeza be. Tamin'ny voalohany dia niteny mivantana tamin'ny olona ny apôstôly, dia ozy izy ny apôstôly izay teneninay dia tenin'Andriamanitra. Fa rehefa voasoratra le izy dia tsy ilaina intsony le teneny fa izay voasoratra ny lehibe indrindra. Donc zany le hoe fanizim-bizinana teo hoe tsy miteny mivantana mihitsy Andriamanitra, mety misy exception ihany zany le izy arakaraka ny contexte. Zay ke zany le izy. Mety misy mety misy fa dia anjarantsika ny manamarika an'izany amin'ny alalan'ny soratra masina. Ary itsy zany amin'ny zavatra ambaran'le olona rehefa avy eo. Itsy zany amin'ny ambaran'le olona rehefa avy eo, fa raha ohatra le olona ka manao foana hivela soratra masina dia illuministe izy zay. Tsy miteny olona anankiray atao azafady mbola tsy nisy loatra. Azafady ohatran'le marika kely hafa le tamin'ny 10 octobre zany le hoe fametrahana ny apôstôly tsaratsara ho Kristy dia nefa izy zany tena misy fotoana mandeha makany am-piangonana io resaka mihitsiny amin'ny pasteur hoe izy ny Kristy. Dia tokony atao amin'le izy mihitsiny zany hoe ahoana zany ny tokony atao amin'izany. Keko tao tsy mahay tena tsy haiko inona ny tokony atao dia anjarantsika no tokony manao le izy zay. Rehefa manginitsika dia manaparitaka amin'ny fahavalony fahamarina. Izy ne tsy illuministe fotsiny fa tena antikristy. Satria manao tena ny Kristy rehefa mazava be voalaza marika natitoko faefatra amin'ny roapolo. Izy zany misy miaraka amin'iny ange milaza ny anaran'ny teolojianina foana fa le rimo tsy mahay mamaky teny sy manoratra fa ny bandy iny mihitsy ny tena rôna ao ambadiky le izy. Bon fantatrareo dia anjaranareo manao lisy fa za daholo ve nanao zao rehetrarehetra tsy zany e zareo Jesosy za fady aratsy fantatrao ary Faransika. Tsy mahazo miteny intsony aorinanao Zanao azy antany fa tsy aloha antany ihany avy. Ny fanontaniako hoe amin'izao zany, amin'izao tika zao, tsika tina ohatry hoe mahita hoe andro farany zao, n'est-ce pas? Ie. Dia antany hoe ina zany baikon'Andriamanitra na hoe baikon'i Jesosy Kristy hoe tokony ataontsika amin'izao andro farany izao.
Zafady mba afaka tonga dia variana ve? Tokony atao a dia vakio ny baiboly manomboka amin'ny Genesis toko voalohany hatramin'ny apokalypsy toko faharoa amby roapolo. Le izy tokony ho fantatra satria tiana araka le nyteniniko teo hoe Andriamanitra Jesosy rehefa tonga dia nametraka fananana izy hoe hiverina indray izy. Dikan'izany tokony hiomantsika. Ie. Dia raha tokony hiomantsika dia na amin'ilay fahamarina be dia be izy hoe ohatra n'izao ny fiaviany zanak'olona dia moa hoe tsika mahafantatra ny dikan'izany rehetrarehetra izany. Moa hoe tsika miomana par rapport amin'izany zavatra izany. Izay izany no tsika anontaniana sady sosokevitra ihany koa hoe amin'izao fampianarana ohatra amin'izao dia tsara koa raha ampianarana anatin'izany koa. Tsy dio ny YouTube gasy MNB ny fiavian'i Jesosy Kristy, famantarana fiavian'i Jesosy Kristy, fiverenan'i Jesosy Kristy, izany. Fa tsika tsy veriveo amin'izany ka hoe dia tsy maintsy izao foana ny tenenina ao fa fiainana le izy hoa tsy mitovy positiontsika izao fantatra tsy mitovy atao ianao mamizingizana an'le izy fa ho anahy fiainana ny fiandrasana ny fiverenan'i Jesosy Kristy ny zavatra ataoko rehetra manomboka voafoa mandrapatoriko dia miandry ny fiverenan'i Jesosy Kristy. J'ai hâte de le voir dans sa gloire sur le ciel. Dia zay ny ataoko amin'ny fiainako rehetrarehetra. Fa raha fantatra hoa io hoe raha fakapitso izy a dia hovainao tsy programanao ataonao rapitso no programa ataonao fa miova. Dia ny anah nefany a na ho avy ary izy rapitso a dia le programako rapitso ihany ny ataoko fa tsy miova mihitsy io. Zay. Fanampikevitra kely fotsiny ny ahako hoe le izy zany tamfany misy olona zany olona ibe, olona tena idéalisen'ny olona hoe anina izay misy ohatran'ny hoe karazana illuminisme kely. Dia le izy tsy maninona zany fahitako azy ahitsiny raha jery tena lazana hoe tsy maninona raha misy olona jereko hoe ohatran'ny illuminé dia manina fa nitsindriana teto fotsiny hoe vérifie araka ny soratra masina. Tsika zany tsy hoe tsy izy ny lava, tsy izy ianina fa araka ny soratra masina, jery araka ny soratra masina le izy dia zay. Fa matohina moa rehefa misy olona zany tena mandrandrano fa tsy ny tena reny zany no asiana teto faly izay fotsiny. Ao andatsika hivavaka raha dia marana fotoana misaotra anareo a amin'ny 3